Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ianareo rehetra tonga manatrika etona. Ianareo vahoaka malagasy iray manontolo. Sarasara tsy ambaka tompoko lahy, sarasara tsy ambaka tompoko vavy. Arahaba manao ny soa soavina ry arahaba manao ny tsara ho tsaroana. Fotoana manandanja sy sarobidy loatra eto amin'ny firenena ity androany ity. Tafavory eto amin'ity lapam-panjakana ity isika anio alarobia fahavalon'ny volana oktobra taona 2024. Tafavory ho fanombohana ny fifanankalozan-kevitra sy fiaraha-midinika sehatra iray natokana andrenesana andiniana ny feon'ny olom-pirenena rehetra. Tonga eto isika tsy nanao toy ny antsoanefitra ka ako no namaly. Tonga eto isika tsy nasesiky ny tahotra fa nasesiky ny fitiavana dia ny fitiavan-tanindrazana izany. Tonga ifampieno, ifanometanana, anjinika vahaolana ho an'ny hoavy ty firenena malalantsika ity. Tsy misy vina amintsika intsony ny vanim-potoana andalovan'ny firenena ankehitriny, izay ilana fandiniana lalina, fifampienona marina ary fitadiavana vahaolana ifotony. Singanitsika mivantana amin'ity androany ity ny fahavononan'Andriamatoa filohan'ny Repoblika andray anjara mivantana amin'ity dinika ity ho pirofo mivaingana fa mitodika amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo izy fa indrindra ho an'ireo tanora izay andry iankinan'ny firenena, hitodika amin'ny fanavaozana iankinan'ity firenena malalantsika ity. Ka raha mahakasika ny fotoanandroany ary dia isy lahadinika miisa 5 no hodinidiniantsika amin'ity fotoanandroany ity, izay andraisana anjara amin'ireo sehatra samihafa, izay ahitana ny sehatry ny fahasalamana, sehatry ny fampianarana, sehatry ny asatanana, ny varotra, ny toe-karena manga, ny fizahantany, ny tanora sy ny fanatanjahantena. Maro dia maro ny sehatra tonga eto izay tsy sorosoritana fa sao izy tsy voalaza ka ananantsiny. Anio ianareo rehetra dia tsy mpanatrika fotsiny fa mpandray anjara feno, mananjo sy andraikitra amin'ny fananganana ny Madagasikara vaovao. Amin'ny alalan'ny lohahevitra maro izay ifanankalozantsika eto anio, izay notsokajiana 5 izany. Manana eo amin'ny adiny 3 mahery eo isika amin'ity andro anio ity anao izany fifampidiniana izany. Tanjona tokana no entintsika eto ny fitadiavana vahaolana maharitra sy mirindra amin'ny olana ombonana. Izany rehetra izany dia atao anatin'ny lamina ny fifanajana ary ny fanajana ny fotoana. Angatahana mba ho fifanankalozan-kevitra miorina amin'ny fahendrena, amin'ny fienona marina sy amin'ny fanekena ny mahatokana antsika eo anatrehan'ny adidy masina eto amin'ny firenena. Isy ireo mpandrindra isaky ny sokajiny avy izay ahitantsika an'Andriamatoa sy Ramatoa isany voalohany Andriamatoa Dr. Erika Andriamta,
Ramatoa Carola Rakotondrainy be, Andriamatoa Randriamiajamanana Njarafeno Jaziel, ao anatin'izay lahajinika anankidimy ho velabelarintsika eto izay. Mbola ho avy eto moa izy ireo mandritry ny fotoana andraisan'ny fitenenana ka ilaza ny mombamomba azy ireo tsirairay avy. Tsy anjela intsony ary moa zany isika tombokolay, tsy anjela intsony isika tomboky vavy, fa ampandroso avy hatrany ny mpandrindra amin'ny lohahevitra voalohany dia Andriamatoa Erika Randriamita. Anasanao ampanajana. Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Tsaina, isika rehetra manatrika eto amin'ny laharam-boninahitra sy ny asa misy anareo avy tompoko, ary indrindrindrindra isika tanora izay ivon'ny zao fiaraha-midinika izao. Angovo. Rehefa miresaka angovo isika dia ny filan'ny andavanandro, ny filan'ireo tanora amin'ny fianarany, ny filan'ireo tanora izay mpandrarà amin'ny sehatra asa sy ny seham-piariana misy azy samihafa. Etsy an-tanizany koa nefa dia miresaka isika ny rano antoky ny aina, rano fisotro, rano entina amin'ny fidiovana, eny rano ampiasaina amin'ny seham-piariana samihafa. Eto indrindra no anararotantsika an'izay fiaraha-midinika saika anasana mpanajana ny tsirairay avy amintsika aneo ny tranga misy, anao tombana ny zava-misy ankehitriny amin'izao iainantsika izao, ary indrindrindra koa araka ny teny Ramatoa-Mpandahateny izay isorana teo dia iroso amina endrika vahaolana hitondrana fanatsarana na amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa na amin'ny lafin'ny fandrindrana ankapobeny. Maro ireo mpisehatra izay tonga manatrika etona amin'izay ladinika izay savaranonandro izay, anisan'izany ny mpianatra. Misy mpianatra ato raha tsy diso izahay. Mba mahazo manangan-tanana ve nareo tompoko? Ianareo mpianatra, misy ianareo mpianatra. Raha sitrakareo indrindra dia angataka anareo iteny akandiam-panontaniana telo izahay dia hieno anareo raha sitrakareo indrindra tompoko. Iza moa azafady ny mpianatra ato anatin'ity tahala hiadika-hevitra ity, azafady indrindra tompoko. Raha mba sitraka ao ny ampalala fohifohy momba anao, ary ihany koa ny tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ilay vetika afatra hoe inona ny zava-misy ianao. Mialatsiny aloha docteur, alohan'ny hijirantsika amin'ny ady hevitra dia ataoko fa zava-dehibe angambany aloha no mba handraisako fitenenana hiarabana aminareo rehetra izay tonga eto, sady zany va? Ya, ny voalohanteny dia tsy zavatra miafina aminareo. Ny zavatra iaina ny firenena ankehitriny. Tsy misy olana tsy hovova raha tsy mifampidinika sy mifampiresaka. Matoa misy feo manakoako ao, misy feo miakatra ao, dia misy zavatra marary ny dikan'izay. Ary izay marary izay indrindra no irahantsika manasitrana, irahantsika mitady vahaolana, ary izay no nanasako amin'ny olona rehetra androany izay tonga manatrika an'izao lobary andasy, fanakalozan-kevitra, hijerevana vahaolana miaraka izao sy maharitra ho anty firenena malalantsika ity. Raha ohatra ka misy olona tonga amin'ny hopitaly anankiray ka marary tokoa izy, miandro eo amin'ny urgence ka tsy miteny, dia mety misy mpitsabo tsy hikarakara anazy. Matoa nampiakapeo ny tanora dia fantatro fa misy zavatra marary eo, ary hitsapako fa misy zavatra tokony hosotranina ao. Ary izay no mahatonga anao hoe ny olana rehetrarehetra
na eto amin'ny firenena na ho an'ny mpianatra dia ny fifanakalozana ny fipetrahana ao anatin'ny jinika no ahafahantsika mitady vahaolana maharitra ho an'ity firenena ity. Tsy misy mihitsy na olona iray azy anana faniriana hoe ny fampitehany Madagasikara. Eto dia ilaza kitsipo aminareo ny zavatra ato anatin'ny foko, ny zavatra ato anatin'ny saiko. Ary ianareo ihany koa dia asaiko androany ao anatin'ny fifanajana lazao zay zavatra marary anareo, lazao zay zavatra mahory anareo. Tsy asitsika elanelany fa mahita vahaolana tsika. Zay ny zavatra tiako ao ambaranareo. Ka eto dia misaotra anareo rehetra zay manatrika eto androany. Mbola maro be toy izao ianareo no naniry ny anatrika n'ity fionan'ity, nefa moa dia voafetra ihany ny toerana. Ka zay nisorako anareo ao ny ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-drazana, ao ianareo eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile, maro nareo no tonga eto. Ary tamin'ny fionako taminareo voalohany azy dia nisy mihitsy ny teny hoe ny salasala zay andre matofilo ny hoavy, satria tsy fantatray hoe mbola tsy mipetraka ny condition, mbola tsy mipetraka ny zavatra tokony iresahana. Fa rehefa tonga zay dia mazava aminay ao anatin'ny fonao, ary zay ny zavatra ho azavaiko aminareo ihany koa androany. Isorana ihany koa ianareo zay ao anatin'ny mpandrara, ny groupement nyreo entreprise rehetra navondron'ny mpandrara, ao ianareo ny association des consommateurs, ao ianareo orinasa izay tena nalahelo nahita ny fampitehana ny orinasa zay nahazo anareo. Ho resahantsika ny antony natonga an'ireny, ary ho resahantsika ihany koa ny antony tsy iverena an'ireny intsony eto amin'ny firenena, ary indrindraindrindra ny ahafahana mifanampy manangana an'izany orinasa izay rotika rava lasa lavenina ary miteraka fatiantoka lalina ankehitriny eo anivony zay fitantanana sy fiarina zay iainanareo izay. Eto koa dia miaraabo an'ireo mpianatra any amin'ny université zay atonga eto aza menatra ianareo. Ny atongavanareo aty tsy hoe andeha isolelaka amin'ny président, fa ny atongavanareo aty dia ilaza ny zavatra marary anareo, ary zay ny zavatra hitantsika vahaolana. Mba tsy anaiky horebereben'ny olonareo hoe zay makany zay mamitaka. Non, ao anatin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia isika rehetrarehetra no samy malagasy anankiray. Ary eniko, tsapako, misy mpanao gazety anankiray lazaiko aminareo, hitako tsy ny zavatra 5 isanjatony ny zavatra lazainy mpanao gazety io tsy d'accord fa nisy zavatra anankiray nampadakoro anary nampanaiky ana dia hitako ny zavatra navoaka tamin'ny aina manjery mikasika ny fiainanareo zay iainanareo mpianatra eny avodivorona. Ary nazarina hitan'ilay izy dia ozy zao hoe tsy rariny zao mila amboarina izao mila arenina izao ny tontolo zay iainan'ny mpianatra eny amin'ny aina manjery raha manontolo. Zay no teneniko aminareo ifampiresaka tsika androany. Isorako nareo mpianatra zany, ao ianareo mpianatry ny université amin'ny université publique na ny fanjakana, ao ianareo mpianatra ihany koa amin'ny université privé, ao ianareo amin'ny association pédagogique maro isan-karazany, ary ao ihany koa ianareo eo anivon'ny filohan'ny université manerana ny Madagasikara dia nasaina ito ihany koa androany. Ao ianareo filohan'ny fédération eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, ao ianareo tanora isatsokajiny solitenato, ao ny skoty, ao ianareo zay nianatra momba ny politika ny OLTP, ao ianareo misy mpanakanto ihany koa, nareo diaspora avy any ivelany solitena zay manao eto, nareo mpanao gazety, ianareo ray aman-dreny isatsokajiny zay tonga eto. Ampitiavana no hoe arabananareo
ary mahatonga eto aminareo maraitsika eto satria tsika dia samy sary-piaro amin'tia Madagasikara i raha manana ity. Samy manana ny fitiavan-tanindrazana tsika. Ny hevitra mety tsy tovy fa nitovizantsika dia samy manana an'izay fitiavan-tanindrazana izay ary samy manam-paniriana anavitra nyity Madagasikara izay tiantsika tsirairay avy ity. Alohan'ny anomboantsika ny jinika sy ny lohahevitra dia tiako mifampizara aminareo hoe fa maninona moa tsika ny tonga amin'izao zavatra ienantsika izao. Nisy ny fitakiana izay makarary ny rehetra dia ny olana ny famatsiana jiro sy ny tsy fahampiny ny famokarana mahakasika ny rano. Misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika izany, misy fiatraikany eo amin'ny fandrarana izany. Fa zao ny zavatra tiako lazaina aminareo, ny zavatra iainanareo mpianatra, iainan'ny mpandrarà, iainantsika rehetrarehetra dia ny s'accumuler na ny zavatra mivangongo, satria le fandrosoana tena irintsika apetraka eto amin'ny firenena dia mahatsapitsika rehetrarehetra fa tsy hita taratra ary tsy tonga amin'izay faniriana fampandrosoana izay iriny ny vahoaka malagasy tsirairay avy izay. Betsaka ny ezaka natao ho lazaintsika eo rehefa avy eo zany. Fa zao ny zavatra lazaiko aminareo, ny zavatra ienantsika androany dia ny fangongo ireo olana maro samihafa, ny vangongo ny fahantrana izay iainantsika. Mahakasika ny mpianatra manokana tiako resahana raha hitodika aminareo androany. Jerevy tsara tamin'ny taona firy no naorina ny université manerana ny Madagasikara. Nareo ao Votovorona, nareo ao Akatso, ny any Aparika Dimy, ny any Manday sy ny reo université rehetra. Ekeko tsy nisy fijerevana manokana. Betsaka ny asa natao fa mety tsy mifanaraka amin'ny filainareo aingan'izany. Ny zavatra ho ataontsika androany dia inona tsotra? Hijery ny lalana ho alentsika, ametraka ny lalana izorana isika. Ao anatin'ny fepitoana apetratsika dia ny hoe ao anatina état d'urgence isika. Mbola tsy teny eto inona fa irahantsika midinika izay ary hovahantsika eto androany miaraka aminareo ny fanampy izay tokony ho apetraka ao anatin'ny fepitoana voafaritra, fa tsisy fampanantenana hoe ho ataontsika afaka 3 taona na 4 taona, fa inona zavatra afaka ataontsika ao anatin'ny 3 volana, ao anatin'ny 9 bolana ary ao anatin'ny herintaona. Zay ny zavatra ho ataontsika. Ka dia fisaorana sy fakatelemana no atolotra anareo tsirairay avy, zay ngamba no fiarabana izay atolotra anareo fa dia afaka miditra amin'izay tsika amin'ny voto atokevitra sy ny lobary andasy zay ho ataontsika eto. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Indrindranao Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'izany teny noentinao teo izany, raha tsy haivina moa dia lohahevitra anankidimy nodiny antsika izay ahitana ny lohahevitra mifaka amin'ny fahatapahan-jiro sy rano, ny lohahevitra mifaka amin'ny fanomezana sehatra ny tanora, ny fanabeazana ary no aviny, ny lohahevitra mikasika ny fiarovana ny tontolon'ny fandraharana sy ny fampiasam-bola. Fa idirantsika ny lohahevitra voalohany izay anasana ampanajana-nao Andriamatoa Erika, Dr Erika Andriamta iroso aty anoloana anohy ny fandaharam-potoana antsika anio. Misaotra toa. Andriamatoa filohan'ny Repoblika tsaina Erika Andriamta ny anarako, fantoka manokana tamin'ny resaka serasera ho fampandrosoana ny antonasako. Ankehitriny rehefa raisitsika izay kasitranitsika indrindra ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika, ilay lasitra mametraka ny lalatsaina, mametraka an'ireo lohahevitra sy zana-dohahevitra. Voalohany amin'izay dia ny fahatapahan-jiro. Eto indrindra ny voatsongo tao anatin'ny maro ny mpianatra. Inona ny zava-misy iainan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao, ary indrindrindra koa amin'ny maha-mpianatra iroso amin'ny vahaolana. Inona no vahaolana hitanareo mpianatra fa tokony irosoana anatin'ny atomotrezaka, anatin'ny antenantenanezaka. Ka raha sitraka indrindra tompoko dia ny namantsika tato raha zomena fitenena azafady omena 2 minitra, manana 2 minitra anehoana ny hevitra hivoaboasanao an'izay zava-misy izay.
mankasitraka satoka. Miarabantsika rehetra, miarabany Andriamatofolo. Makasika ny resaka fampianarana aloha eo amin'ny resaka fahatapahan-jery sy rano dia ny hitako aloha eo amin'ny jiro ny tena mamparirana amin'ny mpianatra raha ohatra ny hoe eny amin'ny mijery manontolo satria eo amin'ny asa hifamokarana kokoa izany hoe any amin'ny resaka hoe raha te hanao zavatra izy dia ilaina kokoa ny jiro surtout ny resaka amin'izao vaninandro izao izay mivoatra kokoa ny resaka ny informatika sy ny tarany dia ny accès internet koa ihany koa miankina indrindra amin'ny resaka jiro dia ny vahaolana hitako amin'izy aloha ny any amin'ny jiro sy rano no tena tokony hoe hifantohana kokoa. Izaho misaotra anao nareo zay tena le tena miteny mafy mihitsy mba tiako re zay tena manana le fitsaraina makanay sy eo teneny ny zavatra tena manahirana anareo teneny ny zavatra mamparary anareo a tsy fanafisafitsika eto androany teneny zay zavatra manahirana anareo eto amin'ny joro amaly azy azonareo le izy zay tsy eto ny fotoana tsy hanan-dalana nanaovantsika akory ny zavatra eto ny hevitrareo tsy za tsy mitady olona nafisafo ana androany tsy mitady olona isolelaka amiko androany fa mitady ny olona hiteny marina androany fa ny olona nanafisafo a ny olona miteny ana hoe mety io président ny olona miteny hoe mandeha io président natonga an'izao olan'izao. Alefa soir nareo le hoe ZNZ mitenena nareo mankasitraka monsieur le président misaotra anao fa androany mifanatitava amin'ny tanora na génération Z io na génération X tonga eto zay androany iteny ny marina iteny ny izay tena mamparary any tanora voalohany tena aloha dia ny anarako Saïd Yassar Saïd assalamu alaikum fundi zaho infirmier efa niasa tao anatin'ny CTC Covid-19 nanohy fianarana atao amin'ny anjery manontolo nanao anthropologie natao hoe hay olona vokatriny fasahiranany ray aman-dreny sy ny tsy fisimbola tapatapaka atao anatin'ny asa ny CTC Covid-19 miantona tsy zarizary ny fianarana potika tanteraka nanomboka teo satria tsy nanana concentration na ny jiro na ny rano na trano nipetrahana feno voalavo feno antsigny tsy nisy zavatra nanjary faharoa manaraka izany isorana ireo député indépendant rehefa nisy ny tolona rehefa nisy ny savorivory ny jory izahay ny tarika antolona satria tsy tianay ny zandrinay avy afara handimby ny ratsy ny iainanay ao anatin'ny cité campus universitaire président izany indrindra natonga izahay ny tologno nanomboko teo satria tsy rary loatra zaza malagasy izahay fa maninona mijaly tahaka izao makasitraka anareo monsieur les députés indépendants ny faneky ny fandinika taminay ary nandresy lahatra taminay hoe andao ry zandry andao ifanakalo hevitra miaraka amin'ny président dia tonga eto zay androany mety misy any ivelany agny tsy maintsy tsara satria zay ny teny hoe tsy mety nataonao président ary ny teny izay voatenin'olona rehetra tena morony arabe anisan'ny voaka rimozeny teo ihany koa lasa mpitsabo vetivety teo namonjy ireo marary dia tsy ao anatin'ny service zay efa nanolo tena satria fitiavan-tanindrazana ny anay amin'ity resaky ty président noho izany
ny aina izay tao anatin'ireny sarotra ireny tsy lazaiko tsono fa zao sosikevitra tianay ambara aminao monsieur le président hanome hevitra amin'izay zany izay marina ny voalazanao fa ny vangongo ny fahantrana satria manino betsaka loatra ny olona izay manao kolikoly ao anatin'ny kabinenao ao soloy manomboka androany omeo anay tanora ny département conseiller présidentiel eto iavoloa i conseillernay anao inona ny tokony atao ary ampiasao ny prédateur anaovantsika sivana ireo rehetra zay miteny hoe risoriso satria mahavoaray telefony izay isanandro raha te hiditra ampiasam-panjakana aloaviny anina zao 20 millions zao 11 millions raha tianao ho tafiditra ampiasam-panjakana tsy haika inay zany président tonga eto zay omenay ny toerana aty iavoloha i conseillernay anao manomboka androany ijerevanay mpianatra ijerevanay campus universitaire iaraka hidina sur terrain tsika senao hanavao ny campus universitaire hanavao ny tontolo ny fampianarana monsieur le président za zao ijoro hitariky ireo tanora andao avosina recrutena ny tanora rehetrarehetra ao anatin'ny asa zay tsy manana asa iaraka hiasa atsika monsieur le président lazaiko anao fa raha tsy mandroso ty Madagasikara ty mbola azo avosina izy ty manomboka androany za mitena androany manajanao amboaritsika kely le izy a mba hitan'ny olona anareo a akisaka kely ny sezako anay a dia aloha nareo eto ambony eto mba ho hitan'ny rehetra zay miteny akisaka kely ny seza voalohanteny dia manajanao a Andriamatofoloha ary makasitraka nanaiky nandray ny tanora sy ny ireo manana etaeta fa hitondra vahaolana ho an'ny firenena amin'ny teny ity ny anga Andriamatofo za mpianatra amin'ny université privé fa président na association na mpianatra efa nandritra ny fotoana ela ary mpandrara tanora ihany koa tsy lavitra ny olona akaiky anao ny fikambanana izay manome vahaolana foana ho an'ny tanora fa voalohany indrindra Andriamatofo président dia hoe tsy mety tafapaka tonga any aminao foana ilay vahaolana zay aloha remarika anankiray tena manome vahaolana izahay tsy fantatra ny antony fa misy manam-pahaizana na tanora fa tsy mety tafiditra tonga any aminao mihitsy ireny vahaolana ireny dia lasa tonga amin'izao tsika faharoa tena vahaolana président no omenay anao amin'ny teny ity satria vahaolana ny tadavitsika 10 andro talohan'ny ataontsika hoe nitranga ny krizy Andriamatofoloha tena nanakaiky anao zay nanakaiky ny mpiara-miasa aminao zay nitondra vahaolana ary ity vahaolana hitanay zay tanora satria zay zany nehetrehtra hoe raha tafalatsaka ao anatin'ny krizy lala indray ty fireneny ity zava-doza fa andao avotana amin'ny firenentsika ka izao ny vahaolana hitanay Andriamatofoloha raha ohatra voniny ianao sahanay miteny fa ao anatin'ny 48 heures tsisy grève tsony raha Madagasikara zao ny vahaolana hitanay Andriamatofoloha ko satria izahay tsy nahazo anao mihitsy 10 andro talohan'ny nanendrenao prime ministre vavolombelona zany raha olobe manodidina anao fa za tsy teny fa efa nifandray tamin'izy ireo zahay ekena fa sarotra le tao anatin'le fotoana satria anao koa mivezivezy nakany ivelany sy teto fa izao ny vahaolana hitanay Andriamatofoloha ary ao anatin'ny 7 ora dia afaka ampiarina avy hatrany tsy misy korotana ntsony raha Madagasikara voalohany nandrafitra programme zay Andriamatofoloha efa ray taona zay fa nitrangy ty krizy ty dia teo zay no niteny hoe andao atonina ny filoham-pirenena aloha mety vahaolana ty fa firenentsika ty nahita bailleur zay nahita bailleur eno itsara fa vahaolana ty menantsika ty nahita bailleur zay Andriamatofoloha vonina iara-asa aminao tanora
nahazo famatsim-bola 20 milliards de dollars. Zavatra tena izy io Andriamatoa Filoha, fa raha voniny ianao rapitsy dia rapitsy any dia hoentinao aminao a ilay olombelona miaraka amin'ny atota taratasy miaraka dia raha vonina iaino ianao fa zay ny andrasanay. Ka io vola io dia zao avy ny vahaolana Eken Bayer anomezana bourse mpianatra mandritra ny 3 volana, andovana ny indaminy teny mpampianatra izay migrevy eny an-dalambe, andovana ny indaminy teo de risque ny mpiasa any amin'ny santé, ary ny trosan'ny Madagasikara 10 milliards de dollars dia ho fafana vavolombelona eto anaty ianao. Dia Andriamatoa Filoha no milaza an'izany. Makasitraka indrindra tompoka, zay ny vahaolana fa raha vonina andray Andriamatoa Filoha raha pitso tsisy grevy tso satria voavahantsika ny ara-bola rehetra. Sotra tompo. Ya, le micro ray ohatrany tsy mandeha dia le zavatra hoe zao a zay zavatra marary atsika zao no vahana, zay vahaolana hoe tsika aingana no vahana. Ka nareo zay mandray fitenenana ety a aza atao lavo, ataovy tonga dia matotra ary ataovy tonga dia mahitsy mba hahafahana mitondra vahaolana. Alohan'ny tenenanao teo aloha dia misaotra anao an'ilay tanora nyteny teo. Lay tanora nyteny teo a hitinareo tsara angamba nisy teo. Anisan'ny niatrika an'izany lacrymogène zay ny teneniny. Anisan'ny tsabo an'ireo narary zay ny teneniny. Ary ny zavatra ny teneniny teo a hoe miaina miaraka amin'ny voalavo, miaina ao anatin'ny tontolo tsy mendrika ny tanora mba hampaingana azy, na sy tonga dia valiko zany ny zavatra natao. Ny teny koa izy teo mikasika ny resaka kolikoly, amin'ny resaka fidirana amin'ireo concours zany, amin'ny resaka fidirana mpiasam-panjakana zany. Ka zao ny zavatra valiteny ngamba ny tonga dia ho teneniko an'ilay ranamana teo. Misaotra anao aloha amin'ny fijoroana satria reny mihitsy no ilain'ny firenena, reny ny ilain'ny firenena. Masany teny ny zava-misy ary indrindra mba hiarahantsika mijery ny vahaolana miaraka. Vahaolana zany tonga dia tsy hampalava be ny resakitsika. Dia zao tonga dia valiko avy hatrany. Rehefa nahita ny trano finenan'ny mpianatra tena honena ny foko. Zavatra lazaiko aminareo a, betsaka ny tranony cité universitaire namboaritsika teto amin'ny firenena. Maromaro izy ireo ary ho tanisaiko aminareo fa ny zavatra mitranga angambany dia hoe mety tsy ampy fa efa atao anatin'ny foko, efa atao anatin'ny saiko hoe ahoana ny mba hijerevana ny fanamboarana ny tranony mpianatra zany. Jerevy tsara, tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka no ananao an'ireny université manerana ny Madagasikara reny, votovorona tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka, Akatso tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka. Za dia nametraka lahara-pamehana ary teneniko anareo hibaboka aminareo mitsinety androany. Nametraka ny ireo trano finenan'ny mpianatra ao Akatso A, Akatso B, any Amorondava, any Tuléar, any Atsiranana, any Mahajanga, any Itasy, any Tsirabe, any Nalanjorofo, any Fianaratsoa. Nametraka n'ireny trano fianarana ireny. Ao anatin'ny foko zany ny anampy anareo mpianatra. Fa rehefa ny teninareo sy ny taraina ankehitriny dia mahatsapa hoe tsy ampika ilay zavatra nataoko, tsy nienoky kay ny feo anareo, ary mbola tsy mipaka aminareo kay ilay tena vahaolana tena izy. Noho izany inona ny zavatra ho ataontsika? No ataontsika dia tsotra. Ametraka planina isika ao anatin'ny budget, angalana ny orinasa rehetra eto Madagasikara, na malagasy na vahiny, eto amin'ny teny aminareo,
fa amboarina avozina ary anorina toerana ponenana farak'izay betsaka indrintsika me 3 4 5 dibuldina hoaniny any amin'ny nitenenao moa teo hoe ndao mba hiaraka dia ndao ary fa hiaraka aminao aho oeto mihitsy aho oeto aho dia hiaraka aminareo hijeriny zavatra iananareo any avodovorona hiaraka aminareo hijeriny zavatra iananareo any akatso hiaraka aminareo hijeriny université rehetra zay hipetrahanareo mendrika ny hianatra ao anatin'ny tontolo tsara ianareo mpianatra noho izany a dia efa niresaka tamin'ny ministra ny finance andrafitra ny loi de finance tsika zao noho izany a atao lahara-pameana ny afananganana ireo dortoir na trano vaovao a ho atao isaky ny université a manerana ny Madagasikara zay ny vahaolana voalohany a ho apetrako aminareo tsy andrasana hoe afaka 3 volana io fa tonga dia atombotsika zao ao anatin'ny planina erahana manao miaraka aminareo hoe reto ary no atao faharoa mikasika ny jiro sy ny rano ny zavatra ho ataotsika dia zao ny zavatra ho ataotsika dia ny rapitso ihany dia ametrahana groupe électrogène eny avodovorona any akatso sy any amin'ny université zay mijaly jiro anao forage ihany koa tsika mba hahafahanareo manana ny rano ataotsika farak'izay aingany zay mba tsy jaly amin'ny resaka rano ihany koa ianareo zay ny vahaolana avy aty amiko zay ny vahaolana tolotro aminareo ajanona daholy ireo tetikasa hafa rehetra fa aopana amin'ny ampahany betsaka amin'izany ho anareo mpianatra ho anareo aina amanjery iray manontolo zay ny vahaolana voalohany aloha arosiko dia homeko anao indray ny fitenenana makasitraka anao Andriamatoa Filoha nanao an'izao fanakalozan-kevitra androany zao agnarako Patricia zaho boka Fort Dauphin agny fa mianasy lalàna Antananarivo atiky iarasika mahalala fa tena problème govagny ny agnasika teto grevy sy manaka anato tena sy nianasy mihitsy herinandro raiky nefa ny ray aman-dreny agny nandefasana tegna tiky handeha hianasy mipetra jery atiky sahira sy afaky nianasy satria feno grevy ndre ny lala sy misy andehana fa matahosy magnaraky an'izay iarasika mahalala fa tena mana problème tokoa sika miresaky jiro miaraka amin'ny rano io nefa faly aho androany tena faly tamin'ny fakomaly io nahita publication ny page ny président fa hoe izy fanakalozan-kevitra tao androany dia afaky manjay anjara ny tanora faly eo satria kay ny président eo zao président tia miteny tanora président tia mifanakalo hevitra amin'ny vahoaka iny président sy sagnatria za misolelaka président fa tampoka ana nahita ny publication anao zany magnaraky an'izay faly zahay androany fa afaky manjay anjara amitiky dia zaho amizay sy hoe tonga eto handany fotoako hoe te handeha ny aviloha fa handany fotoa handeha hoegny fa manasosokevitsy zahay tanora no atao tena be menimeny tamin'ny grevy igny da ny tanora ny mpianasy ny jeune dia mba hisorohana an'izay menomeno zay ny sosokevitsy indesiko eto zany androany omeo andraiky zahay tanora omeo asa zahay tanora omeo responsabilité zahay tanora fa anao vao satria rasika malala fa ny tanora ny tena maro indrindra Madagasikara eto da anao vao tanora maro omenareo ray aman-dreny fiofagna omena izaranareo ray aman-dreny ny traikefanareo mandrosy Madagasikara raha zakako zay mandrosy tanysika tiky mandrosy tiky zakako zay magnaraky an'izay farany hamaragnako gnanahy manaka ana zao mpikambany eo anivon'ny fikambanana tanora amin'ny ministère ny tanora hisy événement lehibe atao hoe Youth Connect ataosika amin'ny novembre zao tombony lehibe ho an'ny Madagasikara mandreny satria misy firenena marobe boka andafy agny handeha ao Madagasikara eto hanjay anjara amin'io Youth Connect io manao kory andresasika vahiny no sy mandeha agny ranosika sy mandeha agny zirosika manatena zahay président afaky matoky ve zahay fa sy ho resaka andatabasa avao ty androany tiky sy ho vitany hoe taratasy avao fa hidy fotonareo hagnome vahola ka soa fa baraka sika no fa avy vahiny io indrindra fa ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena makasitraky makasitraka ny namatsika naneo fitenena teo mbola ao anatin'ny loha hevitra makasika ny jiro fatapan-jiro sy rano antsika amin'izao fotoana
Andriamanto filoham-pirenena itsika rehetra manatrika rahatan'izao efitran'izao tokony andriam-parany ao anatin'ny association namana ny fotoanantsika moa voafetra ao anatin'ny 2 minitra 2 minitra tonga dia ahita izay président efa samy miteny ny sambatan'olona teo problème makasika ny jiro makasika ny rano fa izahay tanora dia miteny aminao zay magnana vahaolana amahantsika ny délestage ao anatin'ny 2 volana fa ameo andraikitra izay saotra tompoko. Monsieur le Président, Père Rabenirina Josepha, ny andraikitra ny aumônerie universitaire teo aloha aho ary mbola miandraikitra ny Association des étudiants catholiques eto Madagasikara atao hoe Mouvement international des étudiants catholiques. Matetika no miaina amin'ireo toerana sy sehatra samihafa aho mijaly rano tsy ziro matetika ireo mpianatra rehefa mamangy Mazenga, Diego, Toliara sy ny sisa dia miara-matory amin'izy ireo any amin'ny parasy moa indraindray amin'ny toerana sasany ka ny tiako marihina fotsiny dia hoe mila autorité morale koa le mpianatra ka noho izany mba miangavy mitalaho na dia fanjakana atao hoe lahika aza atsika dia tsy tokony atao betement zany fa mila pretra pasteur imam miaccompagneme an'ireo mpianatra ireo ary tokony ho adidi ny fanjakana zany tahaka ny anapina ireo miaramila atsika zay angatahana moa mba hoe tokony isy diocèse militaire efa nilazako ny nosy apostolika ny amin'izany ka tokony irosony zany satria zareo ange miditra amin'ny Francis universitaire any amin'ny Francis universitaire tany Tomasina ny miaramila any Diego mitifitra voateo bala réel no atao marina fa hoe azanona le grève amin'ny herisetra nefa tsy zay ny tokony izy fa hoe tokony ho raisina zany zay moralité zay ka ny amaranako azy dia ny hoe misaotra anao satria zava-dehibe ny antsonao anay ety ary ireo mpianatra ireo tena mijaly 10 taona niaraka amin'ireo ary mbola miaraka amin'ireo ka miaro ny zon'izy ireo aho ary miady mafy saingy kosa hoe zay autorité morale zay zava-dehibe satria indraindray koa ny endrano mikararana fotony eny amin'ny akaso ny ziro mirehitra fotsiny eo tontolo andro ary miteny azy ireo matetika tamin'izany hoe mba hazao fafananam-bahoaka izy ireny ka mila éducation morale le civique ihany koa na ny amin'ny université azy. Miaraba Andriamatoa Filoha, miaraba antsika rehetra manatrika etaona. Ny anarako Zita sage-femme za sady mbola mpianatra ihany koa. Platsaka sitrapo za ary tsy mpianatra rery ihany nomena mijiro sy rano tapatapaka fa vahoaka rehetra eto Madagasikara angambany mandainga zay milaza fa hoe tsisy an'izany hoe tsy fahatapahan-jiro any adiny 5 adiny 3 amin'ny mahasazy famana manokana aloha zao za tena mila rano amin'ny asako azotsika rehetra angamba zany surtout ianareo efa reny olona niteraka ny rano nefa ampiasanay manao enquête zay amma involontaire anay mahita ny rano maloto aiza le rano fisotro madio tena hoe rano misy diky ratsy zany mila jerenao manokana zay amin'ny rano ny jiro amin'ny 2 maraina vao mandeha amin'ny 5 sasany maraina no verina tapaka tontolo andro amin'ny oratorakandro zay mandeha amin'ny 3 sasany ndray vao miverina mila vahaolana zay mila jerena manokana saotra tompoko. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis un simple citoyen. Je suis invité à Madagascar puisque j'y réside, mais je ne suis pas malgache. Ça fait 10 ans, 15 ans que je connais ce pays, ça fait 5 ans que j'y habite. J'ai envie de dire, permettez-moi, Rifirenek, j'ai envie de rester ici. J'ai envie de rester ici dans des conditions minimales, normales. Je vois que depuis des années, malgré probablement vos efforts et tout ce qui est en route, il y a toujours des coupures de courant, il y a toujours des problèmes d'eau. C'est compliqué pour travailler, c'est compliqué quand Internet coupe, c'est compliqué pour élever une famille, tout simplement. C'est juste compliqué. J'ai vraiment envie de rester. J'ai choisi de venir à Madagascar.
j'ai choisi de m'installer à Madagascar. Ça s'est pas fait comme ça. Je pouvais aller ailleurs. Je suis venu de France, évidemment, mais j'ai choisi Madagascar. Donc, je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour avancer vite. Et je vous soumets juste une petite idée en attendant que les choses s'améliorent. Pourquoi ne pas... Lorsqu'il y a une coupure comme en Afrique du Sud, pourquoi ne pas prévenir les gens avec certitude dans tel quartier de 19h03 à 21h06 qu'on puisse s'organiser? C'est pas difficile de faire ça. Je pense que c'est techniquement possible puisqu'on sait qu'on va couper. Au moins on peut s'organiser. Voilà, merci. Miaraba Andriamatoa Filoha, miaraba antsika rehetrarehetra. Ny jorony eto moa zany dia amin'ny alalan'ny mpianatra. Anisan'ny latsaka tsehatra, latsaka andalabe ny tenako izao amin'ny teny izao noho le antony maro izay teneniko eto tonga dia vitiniko. Mahakasika ny recrutement Andriamatoa Filoha, tsy mitovy zon'ny ministera tsirairay. Misy ministera isa-taona dia mandeha foana ny recrutement, fa misy kosa dia mandevitra. Fantatsika angamin'izay. Manarakarak'izay, 5 taona, efa taona nitondra président mpianatra, dia ny autonomie universitaire. Rehefa mangataka izahay, dia anisany miafiavy satria raha tamin'ny autonomie université taloha zany dia voavaty eo ny olana. Fa amin'izao somary sahirana izahay vao mahita an'izay vahaolana izay. Ny manarakaraka izay iresakitsika mahakasika le cité universitaire teo, cité universitaire teo zany maro ireo mpianatra ireo tena mbola be da be no tsy mipetraka amin'ny cité, dia mba mangataka tompoko mba ho fantarina aloha hoe ohatrany ahoana ny effectif mipetraka amin'ny cité, ohatrany ahoana ny effectif mbola tsy mipetraka amin'ny cité. Farany sady vetiny rehefa maheno ny CV-na ministre anankiray dia tsy maintsy misy foana hoe nianatra tany ivelany. Maromaro manam-pahaizana eto dia ho anay ve zany mety ho fitiro ministre ny renany tsy afaka mihitsy zany raha tsy nianatra tany an-dafy zany tsy afaka ho ministre. Mba mangataka re tompoko aleo mba tena jerena mihitsy ny compétence ny tsirairay fa ho an'ny zanaky ny sahirana ohatranay zany tsy afaka no manana ny plasiny. Misy ny zanaka na député inona tsinotsinonao be da be ny tafiditra mpiasa-panjakana ka manantena Andriamatoa Filoha. Tompoko. Ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa izay dia nivoatra teo ny mahakasika ny toe-javatra iainan'ny universitaire ary singanana manokana amin'izany moa ny loha hevitra izay mifarana eto dia mahakasika ny jiro sy ny rano. Raha malala zany ny foto-drafitrasa, raha malala ihany koa ny fangatahana avy amin'ireo lafikery samihafa mahakasika indrindra ny tokony hanatsarana na ny fampiasam-bola na ny foto-drafitrasa. Mankasitraka feno tompoko. Aorina izay adihevitra mientanenta. Mbola maly kely an'ilay jiro sy rano satria raha tsy mamaly moa inona ny noho ny olona eto hoe inona no hoentintsika amin'ny jiro sy rano. Zao ny zavatra tiako lazaina aminareo mahakasika ny olana ny jiro sy rano. Hitako daholo reny olana sedraitsika reny. Rehefa tapaka ny jiro misy fiatraikany araka économique goavana neterak'izay. Ireo zay manao traiteur, ireo zay manao glasy mitsondrika ny glasy, ireo zay mpianatra tsy afaka mianatra, ireo zay any atokantrano ao anatin'ny fahasorenana ny fiainana amin'izany hoe jiro tapatapaka izany. Ary marina anteneninareo hoe indraindray mandritra ny adiny 5 sy mihoatra an'izany. Ny zavatra tiako fantatrareo aloha dia zao, mba ahafahantsika mamany olana dia tokony fantaritsika aloha hoe mitondra vahaolana dia tokony fantaritsika hoe inona ny olana. Ny olana eto amintsika
dia ny ponina mitombo ny fotodrafitrasa nefa tsy maraka an'izany ny barrage hydraolika lehibe indrindra nisy teto amintsika dia andekaleka nataony président Didier Ratsiraka tamin'ny 1982 tamin'ny 2010 no nanampy 30 mégawatts isika tamin'ny transition tamin'ny 2022 mbola nampy 30 mégawatts isika ary lasa anti-économique ilay izy satria tsy afaka mamoronasa satria ireo orinasa zay mila herinaratra ihany koa zany dia tsy afaka manao branchement tsika ka zao ny zavatra teneniko aminareo inona ny olana dia inona ny vahaolana ary zay ny teneniko anareo hoe ny ahafahantsika mahanatratra ny fahatarana zay no irahantsika latsaka lalina ny firenena fa ny firenena ny raisiko koa nery zareo firenena milana reniny fantatro fa maikitsika fantatro fa mitenitsika hoe aiza ihany ty monsieur le président ary ho raisiko adidy zany fa zao ekeko ary efa mibaboako zany manendry ny ministra rehefa tsy mahavita ny asa ny ministra dia raisiko fahadisoana ihany koa zany ny asa zay tsy vita ny ministra lazaiko zavatra nareo isaky ny ahitantsika na ny période d'étayage dia midina zany ny famokarana herinaratra any andekaleka tsy ampy eo amin'ny 50 mégawatts io ny famokarana herinaratra 50 mégawatts zany tanàna betsaka zany anisan'izany ny any Akatso ny any Itosy ny any Votovorona sy ny zavatra rehetrarehetra reny rehefa tapaka ny jiro fa zao ny zavatra tiako tenenina aminareo teneniko anareo inona tsy mitazapotsiny amin'ny zavatra misy eto amintsika ny zavatra misy efa roa taona no tonga tao Toamasina ny groupe 105 mégawatts roa taona efa herintaona sy tapany no tonga tao Toamasina ny parc solaire 50 mégawatts fa nitavozavoza mpiara-miasa tamiko tsy nanao lahara-pahamehana ary za moa ny tenen'olo monsieur le président enao masimbava fa aza miteny tsony raha misy zavatra ratsy tianao ho tanteraka ny zavatra nyteneniko tao anatin'ny conseil des ministres dia ity noho nisy reny grève maro reny tamin'ny herintaona doro pneu tatsy doro pneu tary tapaka ny jiro tato tapaka ny jiro tary ny teny intelo inefatra impolo tao anatin'ny conseil des ministres hoe zao ny teneniko anareo io fatapatapahan-jiro io hiteraka explosion sociale leto ary rehefa hipoka io tadidy ministra tsara zay manaraka atsika eto toy izy za matsy anazy hoe vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer zavatra nitrango zany satria rehefa mipoka le izy dia tomanitsy ranomaso sisa no nasetritsika rehetrarehetra normal aveo izy nareo raha zao tsika miteny zao omaly fakomaly vao miara-miasa amin'ny talehan'ny kabinetrako miantso omaly vao miainga any Toamasina ny groupe voalohany amin'ny 105 mégawatts nefa efa roa taona ny tao raha niasa aingana zany mpiara-miasa tamiko raha niasa aingana zany ny tompona andraikitra tsy tonga amin'izao fitakiana tsy tonga amin'izao olan'izao tsika zay ny zavatra voalohany ary ny teneniko dia zao ny zavatra teneniko aminareo manomboka izao isika eto malagasy rehetra ny zavatra ho ataontsika dia zao araka ny fitakianareo tsisy intsony ny kitrany an-trano tsisy intsony ny parachutage tsisy intsony hoe ty olona amin'ny antoko tsisy intsony hoe ty olona akaiky ny filoha tsy ny CV aty amiko akoriny tsy misy be deaibe ao fa manomboka zao dia zao ny ataontsika jerevy tsara ny paziko manomboka rapitso ireo tompon'andraikitra amboniny rehetrarehetra miala any amin'ny gouverneur miala avy any amin'ny directeur régionaux miala any amin'ny tompon'andraikitra sy ireo société d'état rehetrarehetra atao ampabe maso hoe reto avy ny recrutement rehetrarehetra atao dia zay olona manana compétence na inona ny fierehana politikany na inona ny zavatra ainy dia ho ataontsika ampabe maso zay ny fanovana voalohany aloha ny tiako apetraka eto amin'ny firenena faharoa makasika ny resaka herinaratra jerenareo tsara herintaona sy tapany nefa tonga ny parc solaire fa omaly vao tany am-pagnabe
nametraka hoe io fa manomboka mandeha lay 5 mégawatt lehibe zany a satria 50 mégawatt no tsy ampy eto amintsika any ampangabe zany a misy 5 mégawatt fa 11,5 mégawatt no apetratsika eo parc solaire any Ambohidrano any Ilafy de 7 mégawatt no apetraka any zay tokony ho vita afaka roa volana ny ao Ambatombaravavy misy 14 mégawatt izay ho tokony ho vita alohan'ny farany taona io hitanareo moa vomaly any tany tiako lazany hoe efa elany ereo no napetraka fa tsy vita fa zao ny zavatra ho ataontsika vomaly any ny antso ihany koa no hoe inona ny vahaolana atao efa ny commande zany tsika amin'izao ora sy fotoana izao ny commande groupe na 60 mégawatt 60 mégawatt izay tokony ho tonga eto afaka roa volana afaka afatarany ary zay tokony alefa avion dia alefantsika avion mba hahafahantsika zany mba tsy sitsony ny jiro tapatapaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindra fa eto Antananarivo sy Madagasikara zany ny vahaolana tiako entina aminareo zany ny vahaolana tiako apetraka aminareo ary zao ny zavatra teneniko aminareo farany ao anatin'izay resaka jiro zay efa vita ny appel d'offre na 100 mégawatt ary tokony hanomboka afaka 10 andro ny fametahana an'ireo ny dikan'izay eto anatrehan'ny tany sy ny lanitra ary Andriamanitra Andriananahary miteny aminareo afaka heritaona raha mbola misy délestage eto Antananarivo mametra-pialana tsy ho filohan'ny repoblika intsony heritaona no angatahako aminareo ary vitako io ho tanterahako io ny zavatra tiako atao milaza aminareo fa tamin'iny 25 septembre iny zavatra fa nitetika zavatra naingina tao teto amintsika nisy teti-dratsy tao marina nisy mitombona ane ny fitakrinareo mijaly jiro mijaly rano matonareo ny teny tena iaraka ekena ary iara manaiky zany fa fijaliana irahantsika manany zany fa zao mitandrema ianareo tanora aleotsika naman'ny mpanangana toy zay naman'ny mpandravo raha misy faravany eto amin'ny firenena favoazana ho an'ny malagasy favoazana ho an'ny Madagasikara ary favoazana ho an'ny tanora malagasy satria tsy tokony toetra mpandravany ataontsika fa toetra miara-manorina ary miara-manangana raha misy olana dia ndaontsika hiakaka hijinika sy hametraka ny vahaolana ho an'ny firenena nyzany zavatra ny antony verenako teto milaza aminareo be dia be ireo ny teny satria ny zavatra nitranga teto amintsika rehefa mipoky reny zavatra tamin'ny 25 reny tsy ianareo tanora ane no namaky ny magazay tsy ianareo tanora ane no nandeha nandro sy nandrobe tokony ho tonga saina amin'izany tsika tokony ho tonga saina amin'izany tsika ny orinasako tsy mampaninina anazy zany zay naoriko nalitran'ny 5 taona ao anaty caméra ro asehoko anareo zany 5 taona jerefa olona anankitelo ny niditra tao nandoro ny masinina rehetrarehetra fantatra hoe izy reo olona reo ho regletsika ny compte ny tsy ho ela moa satria tsy maintsy zay mpandrova zay manimba kosa tsy hoeketsika ny zavatra tiany zareo natao dia tsotra ny apitson'iny le 26 mbola nitoy ihany ny fandrobana mbola nitoy ihany ny fandravana teto amintsika mba eritreretina ny hoe tsisy fanjakana tsony teto le 27 hitanareo hatrany amin'ny fiangonana azy hiterrorisena hidirana mihitsy hoe tsy misy fitondrana tsony teto milaza ny fitondrana milaza ny premier ministre tamin'izany hoe couvre-feu fa nidefiena zareo mihitsy hoe tsisy couvre-feu zany fa mandefa eraky ny tanàna hoe tsisy fitondrana tsony menacena teneniko aminareo hoe monsieur le président raha mody ao Madagasikara ianao dia misy efa andia tafika
ikidina pe ianao ary tsy maintsy anery anao idémissione marina lazaiko anareo raha tonga eto ianao dia hisy amono ary jerevo tsara nisy teny hoe iny fa tonga ny amin'ny aéroport ny avion hitondra ny flou nisy andian'olona nakany aninona fa zao matoa amverina eto a Madagasikara tamin'ny fomba rehetra tsy tonga tao hivato aho tany amin'ny aéroport hafa ny atongavako satria tsy tiako rava ny firenena tsy tiako potiky Madagasikara ary matoa tonga teto miverina eto tiako rehanareo tsy resaka fahefana tsy resaka fitiavan-tseza fa tsy tiako potiky ity tanindrazana malalatsika ity tsy tiako potiky Madagasikara ary matoa mijoro te ametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka faramandimby ny zavatra tiako ary mba iriko ary ny zavatra ho apetrako ary zavatra ho siniaviko ary ny zavatra ho lazaiko rehefa tapitra ny mandahako afaka 3 taona dia mba tsisy iaina délestage zany tsony ny taranaka faramandimby sy anareo tanora ho apetrako zany ary ataoko zany eto anatrehanareo rehetra eto amin'ity atoerana ity izay nanovako kabary tamin'ny 2013 teto amin'ity toerana ity ny tantara politika ianareo mety mbola tsy teraka tamin'izany na mety mbola 5 taona na 1 taona fa ny tantara politika no resahako aminareo androany nisy crise teto tamin'ny 2009 nisy ny fivirina natao tany akaka tamin'ny Sadek nisy ny fionana natao tany a Maputo Gaborone ary ny tenako sy ny filoha teo aloha Ravalomanana ny vory tany Seychelles amany crise rehefa amany crise tamin'izany dia ny vory zay mirala mianaka zaho izy tsy maintsy ody any a Madagasikara ary za tsy maintsy latsaka filoham-pirenena samy milatsaka tsika sela zay ny teneny mialatsiny fa zay ny teneny tamiko dia ho averiko aminareo dia za tamin'io ny teniny Sadek oui monsieur le président vous êtes jeune vous avez la chance de remporter les élections il faut que l'ancien président rentre à Madagascar dia samy milatsaka nareo rehetrarehetra zay Sadek tsy contre mihitsy hoe no ilatsaka ho filoha tamin'izany fotoana zany nisy ny zavatra tany a Côte d'Ivoire nisy fividianana tany nisy fifandonana niaraka tamin'ny Alassane Ouattara sy Gbagbo 3000 nisany olona maty zavatra nitranga nakany Roma niona tamin'ny Pape François zany anisan'ny hoe chef d'État ny raisiny voalohany ary zay ny antony fankazahoanay tonga teto amin'ity toerana ity izy dia ozy izy za mantsy amin'ny Pape François hoe Saint-Père se confier taminy aho ici élection any à Madagascar fa je préfère me sacrifier que de sacrifier le peuple malagasy. Et j'ai pris la décision de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est ny antony no tsy nilatsahako filoham-pirenena tamin'ny taona 2013 anatra politika fa vao nilaza hoe tsy latsaka dia be dia be ny mpiara-miasa tamiko ny tsy hitatsony fa dia efa nakary tsy nakary sy nakary eo ny ahitana ny tena namana zao ny zavatra mitranga zao ny zavatra mitranga ary teto amin'ity toerany tsia no ny teny tamin'ny 2013 misy niny misy ny tsy niny hoe nadio a niditra teto a Ambotsohatra a Iavolo ary madio a ny nivoaka eto 2013
ny teniko dia hoe rendez-vous en 2018 tafaverina nitondra ary isokako mivaoaka malagasy ny fidy anahy tamin'ny 2018 androany aho eto anaty anareo manatrika etony hiteny aminareo tsy vaolana ny korotana zay a tia napetraka eto amin'ny firenena tsy tiako ohatran'ny any Haïti tsisy fitondrana any any Haïti amin'izao tsika miteny zao zareo fa ganga no mitatana ny firenena any noho izany amin'ny mafloan'ny firenena malagasy aho dia miteny anareo hoe ho ataoko ny ezaka rehetra ho ataoko ny fomba rehetra mba hampamiratra sy hampisongadina tia Madagasikara ity mandrapatapotra ny mandahako vita ny mandahako mety betsaka ny ofaly ary mety betsaka ny tomany any atokantrano any ankehitriny fa midedavonareo olona isolo anahy fa za tsy latsaka itsony amin'ny taona amin'ny fifidianana manaraka mety be deaibe ny olona idémissionne mety be deaibe ny olona anaria mety be deaibe ny olona alahelo ihany koa fa mission matoa amin'ny verneto dia mission nakinin'Andriamanitra ary tsy avelan'Andriamanitra ho resy i Madagasikara tsy avelan'Andriamanitra ho anjaka ny ratsy fa kosa ny tetika asa rehetrarehetra zay napetratsika dia miteny aminareo fa tsy maintsy ho vitaiko ary mbola ho teneniko eto indray tapotra ny mandahako tsy misy délestage tsony eto Madagasikara tsy maintsy ho vitako zany ary tsy maintsy ho tratrako zany makasitraka atsika rehetrarehetra dia afaka tohizana ny lahateny makasitraka makatelona Andriamatofilo amin'ny izay lahateny rehetrarehetra izay raha fehezina moa zany dia misy ireo vahaolana à court terme ary misy ihany koa ireo vahaolana à long terme izay notonononao teo tao aorianan'ireo naharary anyreto tanora ireto olon-dehibe amin'ny resaka rano sy jiro alohan'ny hidirana amin'ny tematika faharoa lohateny faharoa dia mba misy fanambarana kely anankiray azafady amin'ny resaka fandaminana mba atsahatra hony izany araky ny fandaminana temboloany ny fampiasaina finday mandritry ny tafatafa sy dinika izay ataontsika eto makasitraka tompoko ya ny tematika faharoa araky ny lazaina teo moa zany dia ny hoe fanomezana sehatra ho an'ny reto tanora inona marina moa zany ny hoaviny reto tanora malagasy ireto araky ny nampita taminay dia misy ireo mpianatra avy any Vontovorona misy ankoatran'ny province Antananarivo misy ihany koa ireo izay mipetraka eny amin'ny cité Akatso ary misy ny resaka pédagogie izay misahana ny resaka pédagogie iresaka isika hoe inona marina moa zany ny hoaviny ireto tanora ireto raha iresaka atotanisa isika ny atotanisa dia 123 000 ny manala baccalauréat isa-taona 85 000 ihany anefa no tafiditra anaty université mankaiza zany ny 40 000 ny 40 000 efa maro ireo ezaka natao hoe mampiofana amin'ny resaka fandrarahana maro ihany koa ny hoe miditra miasa any amin'ny sehatra miankina na tsy miankina nefa tonga ity ilay fotoana afahatsika miteny hoe inona ireo vahaolana izay afaka arositsika isika tanora na ireo tanora zokiny aza misalasala efa nanome sehatra Andriamatofilo amin'ny fanomezana ny izay marary anareo izay marary atsika moa
izay maharary atsika ary inona ilay vahaolana. Araka ny fandrindrana moa zany a dia 2 minitra ihany ny tafatafa isan'olona, maro dia maro isika izay te iteny. Averiko kely ho priorisena kely angambany a ireo avy ao amin'ny pédagogie, ao ve ianareo dia tompoko misy manangan-tanana avato arinako, misy koa ny avato ny izay eny amin'ny cité, ny avao avontovorona ary ny province Antananarivo. Ny ho ataontsika dia ho atsika izay efa nitsangana teo amin'ilay tematika voalohany dia raha misy ambara ianareo amin'ny resaka tanora, raha misy ny resaka izay tsy voafeh tao anatin'le tematika voalohany dia arosontsika izay. Fa raha ohatra kosa ampanajana, raha ohatra kosa ka efa voateny teo ny etaetanareo na izay vahaolana tianareo aroso dia aleo omentsika fitenenana ny olo-kafa. Makasitraka tompoko. Makasitraka Andriamatoa Filohajaina, Ravelonarivo Laurentia, ben'ny tanànany distrikany Vangaindrano, commune urbaine. Tonga eto aho amin'izao fotoana nanasahany filoha sika izao. Araka tenin'ny filoha teteo, tondragne maharary anay avy amin'ny distrikany Vangaindrano. Lavitra ahy agny kanefa noho izay maharary anay izay da avy etoa iahy izay soloako tegna ramatoa ben'ny tanàna commune urbaine ny Vangaindrano. Avy etoa iahay Andriamatoa Filoha, maro gny raha maharary anay agny izay nahavy anay nagnano fitakia, nangataky fitakia taminao Andriamatoa Filoha. Efa tonga teto gn'olombe avy aminay nefany sy tafiditra sy tafiresaky taminao taty izany. Ka eto aho ben'ny tanànany Vangaindrano dia mangataka aminao Andriamatoa Filoha. Efa voalaza taloha teo kena gny mahakasika ziro sy rano. Tena sahira iay amin'agny gn'ame ziro sy rano. Da minday gn'agnaran za maha Vangaindrano anazy zada to. Vidia rano aminay gn'agny Andriamatoa Filoha. Efa nagnome vahaolagna anao teo gn'agny kenigny. Ame mahakasika tanora gny dirako magnaraky etoa. Mizala hay tanora ny Vangaindrano gn'ame sehatry ny gn'asa. Tanora iaho ben'ny tanàna miresaka aminao etoa Andriamatoa Filoha. Ary amizay mahatanora anazy zay indrindra gny itongavako etoa mangataka hay avy eo amin'ny faritry Vangaindrano, mangataka ny député nay Mahavita Raha Silvestre. Izay tanora de tanora, agnisany solombavam-bahoaka zandriny indrindra izy, 5 tao ary amin'ny merany commune urbaine no sady vadiny gn'angatako aminao etoa Andriamatoa Filoha. Mangataky iahay rô iay avagny Vangaindrano amin'ny famisorakeloko anazy mba iveregnany eo anivony commune ny Vangaindrano itondrany gn'etaetany tanora amizay mahatanora anazy zay. Makasitraka Andriamatoa Filoha ary magnategna sahady gny vahaolagny avy aminao. Sotra tompoko. Ya. Misotranao Madame le maire, ny resaka jiro sy rano dia anisan'ny marary atsika. Fa fantatro fa betsaka ny zavatra mbola marary atsika ihany koa. Anisan'izany ny tsindry azo leny, ny fanagadrana tsy ara-drarina, ny resaka kolikoly, ny resaka kitranotrano. Ka ao anatiny efa niresaka tamin'ny fiarahamonim-pirenena ny tenako. Zava-dehibe loatra zany hoe pardon na ny fifamaila-keloka izany. Mety misy antony maro samihafa ny mahatonga n'ireny olona any am-ponja ireny ankehitriny. Fa zao maro be koa ireo olona zay any am-ponja zay migadra amin'ny tsirarina. Noho zany eto zany ao anatin'izao processus de concertation nationale
zay iarahana amin'ny FFKM satria tsika eto fanombohana mandray anareo andro any fa ny hevitra rehetrarehetra sy ny fivoriana dia mbola hitohy miaraka amin'ny tematika maromaro atao any amin'ny CCI miaraka amin'ny ny FFKM. Noho izany eniko izany zavatra nilazainao zany. Eto zany dia milaza amintsika rehetrarehetra fa araky ny fahefana zay nomeny lalam-panorenana ana dia manana ny fahefana anao ny voalohany indrindra grâce présidentielle na amnistie. Tsy ho an'ny vadinao irery ihany io fa ho jerevantsika daholy ireo zay olona rehetra hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'izay misy anazy tsirairay ihany ka nigadra tamin'ny tsirariny dia andraisantsika fanapa-kevitra ny amitsorana sy amoahana an'izy ireny ao anatin'ny processus zay ho ataontsika. Zava-dehibe zany. Ny zavatra ho atao kosa nefa dia izao. Zany tsy midika hoe isy ny gabraraka fa ireo rehetra kosa izay amodika n'ity fireneny ity mandroba sy mieritreritra ny zavatra amodika tsy eketsika kosa reny dia hosazitsika izy reny. Ka dia voarayako ny teninao Ramatoaben'ny tanàna ao anatin'ny processus tsika dia alamina ny fanaovana an'izay fifamelana sy ny famitsorana an'ireo zay gadra tsy aradrarina izay. Makasitraka Andriamatoa Filoha, iroso itsika misy atao anatin'ny lista quato moa zany dia milaza fa misy ny sportif mahita ireto tanora izay manatrika atsika eto tonga dia omeko anao angamba ny micro hitenenana hoe inona ny hevitrao ny etaetanao amin'ny hoavinao tanora amin'ny mamalagasy anao ao anatin'izany hoavy amin'ny sportif anao zay. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko nanome ny fitenenana raha safindra-ko sitraky ny anamirantsona anarako solotena ny pikatrika karaté-do eto Madagasikara ary solotena ihany konkoa ho an'ireo atleta miatrika ny fifaninana international. Amin'ny international azy dia ny etaetan'ny sportif resaka financement tonga dia vataniko resaka financement rehetrarehetra mihitsy satria io ny taolana ary sakana lehibe indrindra ho an'ny resaka sport eto Madagasikara. Raha tsy misy anefa ny compétition internationale tsy afaka ny voatra mihitsy nisy resaka sport eto Madagasikara satria any no ahitana ny expérience rehetra ka eo amin'izay resaka financement izay sy fijerevana manokana ny sport no iampako bebe kokoa ho an'ny fanjakana. Dia mangataka izahay mba jerena manokana konkoa ny resaka financement sy ny resaka sport manokana eto Madagasikara. Misaotra to. Isaorana ianao amin'izay lahateny izay Andriamatoa Filoha toizantsika zany mba ny lava dia ny alava ny filatsika ato ka izao fandaminantsika ihany no ampahaingana na ampahoela any fandraisam-pitenenana. Ray minitra ihany tsy adinontsika azafady tompoko fa ny lohahevitra izay horosoantsika eto azadiny fa mbola misy lohahevitra anaky roa izay resaka kolikoly sy ny resaka fandrarahana ho an'ireo indrindra koa ao anatin'ireo izay traboina tamin'ny 25 septembre ka ho ataontsika fohy dia fohy ary entanina isika hitondra vahaolana mba hahafahany Andriamatoa Filoha mijery ny lahateny afaka ataony ihany koa. Makasitraka tompoko. Miarahaba Andriamatoa Filoha Repoblika Jaina. Fanomezan-tsola Andrea avy any amin'ny faritra Bongolava, district ny Fianarivy be. Sehatra ho an'ny tanora moa no resahako
matoa mianatra eo amin'ny université n'Antananarivo manao gestion matoa mianatra mialany amin'ny kilomètre lavitra any dia mieritreritra ny aorinan'ny fianarana tsy fidy no andreny mpianatra mandeha mivoaka ny ivelany reny eny andeha hoany fa ny zavatra tsapa dia hoe tsy avenir eto Madagasikara ho an'ny manam-pahaizana ho an'ny mianatra ho an'ny sortant mpianatra eo amin'ny université Antananarivo zay no mahatonga ny mpianatra sasany ho iaho mandeha manao fuite de cerveau any ivelany ka eto anao Andriamatoa Filoha ho anay mpianatra eo anivon'ny anjery manontolo na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ahoana ny politika mazava ahafahan'ny mpianatra rehefa mahavita ny fianarany dia tonga dia misy asa miandry anazy ao ampiren'ny fianarana ho an'ny mpianatra mianatra amin'ny ENS ohatra matoa izy mianatra amin'ny ENS dia andeha mpianatra maro amin'izy ireo nefa tsy mampianatra fa lasa mivarotra voatabia eny amoron-dalana eny satria tsy voaray mpiasa-panjakana izy ka zay Andriamatoa Filoha mba fangatahana mpianatra omeo sehatra ho an'ny mpianatra recruter ny mpianatra izay mahavita fianarana ary fohan'ny kolikoly satria ny kolikoly no miteraka zao tsy fambeazana rehetra zao maro ny mpianatra mba maniry no andeha hanao ohatra ny concours magistrat ohatra andeha zao fa misady miteny any manana 4 millions ialahy ahafahan'la tafavoaka amin'izany concours zany fohan'ny kolikoly dia mba meo sehatra ny mpianatra sotra tompoko makasitraka makatelo ombako manana ny fiakabana retsaka Andriamatoa Filoha mano iasina arabeako manana mipetraka amin'ny cité universitaire Vavakinakaratso ny fifangatahanay aloha zany efa vita teo an'Jiro Sorano ny fanavozana ny cité universitaire anay zay efa tena tolo zany le fotodrafitrasa eo koa misy ireo tanora ankizinay ao manao resaka vacataire eny amin'ny fampianarana angatahanay zany mba hojerena ny era complémentaire an'zareo zany le mpampianatra anay eny amin'ny anjery manontolo ny resaka eo amin'ny avin'ny tanora an'izao mba angatanay Andriamatoa Filoha ny famoronana asa ho an'ny tanora ny recrutement anay zany ho an'izay mba mahavita amin'ny fianarana zany mba azo asa izy ireo araka izay asa tokony ho isy ho anazy zany raha mianatra makasika ny kolotsaina izy dia mba amin'izay ny ataony fa misy maro mivoaka atao ohatra atao amin'ny fitondrana any amin'ny fanatanjahantena misy azy nefa BTP nataony angatahana zany zay tena diplôme manay tanora ny azonay asa ary mba tsy hisy kolikoly sy ara-dalàna ary fangatahanay mba hisy ny tanora ao anatin'ny conseil d'administration anao ato amin'ny président zany mba misy tanora sotra tompoko miarahaba Andriamatoa Filoha za Madonna Sage Femme ny antony andehanako eto za solitena ny CTC niasa tamin'ny Covid-19 volontaire izahay Andriamatoa Filoha nisy ny Conseil des ministres tamin'ny 27 avril 2022 hoe ny ankizy niasa tamin'ny Covid rehetrarehetra na dokotera na sage femme infirmier na ny agent d'appui ny mpiasa birao ny senena hoe ho recrutena izahay Andriamatoa Filoha nefa hatramin'izao mbola tsy voaray izahay maro izahay misy 700 eo nefa angamba ny 30 ny voaray ny ministère amin'ny fahasalamana ka eto atompoko mangataka mba ho taterana le conseil des ministres tamin'ny 27 avril 2022 ny recrutement anay zay niasa rehetra tamin'ny CTC fa tsisy anavahana tompoko sotra tompoko ombako manana ny fiarabanana ataony zareo Andriamatoa Filoha velom-panajananao dia izao solitenan'ny tanora Edy Mikael ny anarako solitenan'ny tanora eny anivon'ny bakary teo izy tsika amin'ny filazantsika anazy dia izay ny antony ijoroako eto ireo tanora reo misy hoe tsy miasa satria mety hoe tsy manana diplôma noho ny tsy fahafahany ray aman-dreny mampianatra anazy dia mangataka izahay tanora eny mba omena fampiofanana arak'asa mba hahafahanay mahita asa ho anay sotra toko makasitraka miarahaba Andriamatoa Filoha misaotra an'Andriamanitra tafahoana aminao fa noho izy natafaresaka taminao teto momba le fianarana teo ihany Andriamatoa Filoha
momba ny ankizy navita fianarana tena mba iriko sy angatahako aminao a anisan'izany ny zanako misy ankizy be dabe navita fianarana any Maroka. Efa tany ianao nisy fotoana dia laza fa hanome vola andreo zazareo nefa ny hatramin'izao ny zanako a tsy mba anisany nandray tamin'ireo vola reo. Dia mba ny angatahako Andriamatofiloha dia mba ahita asa araka ny fianarana izay niratovany azy ireo tanora rehetrarehetra andreo a dia mba ho tafody somatsara eto amin'ity Madagasikara ity a mba hiaraka hampandroso a tia nosy malala antsika ty. Zay Andriamatofiloha dia hisoraka anao be da be misaotra indrindra to. Makasitraka araka ny fandaminana dia izay resahantsika amin'ny hoavin'ny tanora malagasy ary mba ezahantsika mba hoe englobena zany hoe inona le vahaolana ho an'ny maro an'izy. Makasitraka tompoko. Ombako manana ny fiarabana zay natao teo aloha Andriamatofiloha. Anarako Randriana tena Antsilavina Flavin avy any amin'ny université Andrainjato Fianaratsoa. Tonga dia hiditra amin'ny resaka tematika faharoa ny tanora sy ny hoaviny. Ny olana anay Andriamatofiloha dia tsy mifanaraka amin'le fandaharam-pianarana le tsy ananasa misy eto Madagasikara. Mifanipaka zany zay. Amplisy ihany koa zay raha hoe afaka vitanay fianarana zany hoe sortant amin'ny université zay a tsy manana asa sahoaza ao anay zay ka le fampananana asa président io no andrasan'ny tanora aminay a io ihany nisany ady edivantsika ny fantrany zany. Zay ihany ny anany resaka tematika faharoa fa hiditra amin'le voalohany zay tsarotara kely ny resaka jiro sy rano. Ho anay Nandrainjato a ny resaka jiro dia manana ka ohatr' zao. Misy an'izany hoe compteur prépayé zany eny aminay. Manomboka misy any amin'ny ara-pédagogie zany hoe any amin'ny établissement ny antomboan'izy io. Tsy mety aminay président fa misy fiatraikany be aty aminay mpianatra satria nahoana. Zay zao raha andeha hanao examen a ny compteur prépayé zany rehefa tsy malovolo ianao a zay mianatra amin'ny alalan'ny projecteur vao maivana ny courant a dia tsy miseo le projecteur verimaina fotsiny andeha ampianarana. Zay aloha raha manao examen zay a vao tsisy jiro ao amin'ny salle misy anay ka saina hoe tratry ny arivana satra ny professeur tsy tonga dia rava maina ho azy. Mamparary anay zany président tonga avy any an-trano zay eo amin'le fatapahan-jiro tapaka ihany koa ny jiro avy any aminay tonga any zay nefa andrakafo fa tsisy kivy zay manoloana ny zavatra misy zany. Amin'ny resaka rano a dia zao resaka rano ny zavatra tokana ny teneniko a resaka rano ny anay marina fananangana fotodrafitrasa ianareo a tany Andrainjato Fianaratsoa fa ity ny zavatra misy. 3 andro lasa zay a tonga tena mba nanao visite jerenay a le rano tsy nandeha le jiro a tsy hita tena hoe ahoana ny fijorony ka zay tompoko no angatahanay a zay ny etaetanay a avy any Fianaratsoa sotra tompoko. Makasitraka. Miarahaba Andriamatofiloha, miarahaba antsika rehetrarehetra. Somary mangataka fiainona avy eto Antananarivo Randrianarisaina no anarako. Miala tsy indrindra fa somary masika fiteny satria iverina amin'le resaka tamin'ny voalohany indrindra Andriamatofiloha. Mangataka antsika hiaino hatramin'ny farany sy angila tsofina kely. Feza teny voalohany Andriamatofiloha ataovy mahitsy zay tena marary anareo. Ny marary anay tanora grève zay mandeha ao hatramin'izao voalohany indrindra sady fanontaniana amin'ny vahaolana teboka telo le izy. Miala Andriamatora Joel noho ny vokatra ny jiro sy rano. Fanontaniana efa haiko ny valiny fa amin'ny solution rehefa eo. Fa maninona ianao tsy maheno an'le lazainy olona hoe miala Andriamatofiloha fa heninao nefa le resaka jiro sy rano. Fanontaniana mahitsy ary menimino fa izy valiny ihany koa zay. Fantatro ny vokadratsy sy vokatsara aterak'izay zavatra zay. Faharoa manarak'izay ny tena olana misy eto Madagasikara dia i Madagasikara no marary ilay resaka jiro sy rano resahantsika eto tazo mahazo an'i Madagasikara fa i Madagasikara manana aretina goavana. Noho izany inona le aretina ohatra ny raisiko raha tuberculose le marary azy dia misy tazo mikohaka izy ka le jiro sy rano rehetra resahantsika eto efa tazo iny dia lasa tsy hitatsika le tena marary anazy ao ve tsika. Ka noho izany le tena marary anay Andriamatofiloha dia sao dia tokony heno an'le ndao anova rafitra satria izao ny antony tsy manapatokisana aminareo tsony izahay. Nandeha ny fandrobana tsy teo ny zandarmeripirenena
tsy manam-patokisana ny zareo tsony zay sao dia tokony isy rafitra mahavesatra be hiazona anareo tsy afahanareo mibila amin'ny zavatra lazainareo tsony vaolana ray zay ny olana sy vaolana manaraka ny olana manaraka izahay malagasy mihitsy no nihidina be niveau d'intellectualité anay ka noho izany be dia be ny zavatra lasa tsy takatray be dia be ny lasa ampanantenana zavatra izahay dia lasa manaiko azy ny vaolana apio zay Andriamatoafoloha apiakatra ny niveau d'intellectualité an'ny malagasy niveau intelligence manam-pahaizana izy manam-pahalalana izy mahatakatra n'lay zavatra nyresahana rehetrarehetra teo ary ny tenana izao dia anisany nandray anjara tamin'ny fifidianana be ny tanàna tao amin'ny commune Anteroka hainay le fika le fampanantenany efa hainay ny fikiny a fa le gasy mihitsy ny dao ampianaritsika na ianao ary a mety tsy anao an'izay farany sisa aisa sao dia mbola toizana na ohatra mahitsy be mantsy le fandraisam-pitenenako zay one afaka toizana ay afaka toizana le izy izahay malagasy mihitsy ny lasa vendrana dia apio zahay Andriamatoafoloha na tsy ianao ary fa fifidianana amin'ny 2028 dia anao ny fampanantenana dia taraiky eo ihany zay feheziko ny teniko sao dia tokony eritretra n'le fanoravana rafitra fanampiana rafitra na fanovana rafitra afahanay miazona anareo mafy tsy afahanareo tsony manao zavatra mampime faharoa ny malagasy izay sotra betsaka tompoko mba haverina azafady a mba hifanaja amin'le fandaminana efa napetraka dia mba ray minitra ihany tompoko marina fa mieta-po isika misy zavatra tenenina misy marary araka ny lazain'ny Andriamatoafoloha teo fa mba ataontsika fohy amin'ny araka ny tokony izy makasitraka tompoko Andriamatoafoloha itsika rehetra mpisolotena ny sapana rehetra eto amin'ny Madagasikara nizaka no anarako mpisehatra ao anatin'ny BTP sy ny marketing digital ny tenako inoko fa tsy fotoana tsony ngamba zao ifanomezana tsiny inoko fa mety efa fantatsika daholo ny olana misy eto amin'ny Madagasikara fa fotoana zao ahitana vaolana ka mba fandraisana anjara ny fitenenana zay mety arosiko a dia mikasika ny jiro monsieur président manana fahefana ianao afaka miteny fotsiny ianao amin'ny orinasa be tabe ireo zay mampiasa ny énergie solaire mba hampiditra jiro isaky ny tokantrano sy ny sekoly dia alohanay tsy kelikely ny vidin'izay système ny énergie solaire zay mikasika ny rano afaka manao tsika ny réserve d'eau isa-pokotany isa-tanàna mba hahafahan'ny olona rehetra misitraka rano ka tsisy tsony ny olona matsaka amin'ny roa maraina ary afaka miaina sy ampilaminana atsika tompoko mikasika ny fabeazana ny fabeazana tompoko dia tena latsaka ambany dia ambany mihitsy eto Madagasikara na ny système éducatif zay iainantsika na ny kalitao ny mpanabe anisan'ny tena mijaly nefa mpanabe ary tsika tsy tonga teo raha ohatra ka tsy nandalo an'izany fanabeazana zany tompoko fa zay mino sy matoko monsieur le président ianao tonga eto ny antso anay ianao manana solution anao ary tena vonona ianao anampy anay malagasy azay dia mino sy matoky anao tsy hoe mapara tsy hoe ao anatin'ny fanjakana mety hoe misy havana mety hoe misy namanao fa amin'ny malagasy anay no anatonako anao ary resako anao ho vitanao raha miaraka tsika azay vonona anampy anao fa sika tokana fotsiny natao misaotra monsieur le président misaotra tompoko 10 minitra sisa ny fehateny ho ataontsika amin'ity tematika numéro 2 ity tsy adinontsika zany fa mbola misy tematika anankiroa ya voalohany dia miaraba antsika rehetra dia misaotra Andriamatoafoloha nandray anay eto dia faly zay aloha miaona aminao eto ary hitanay ianao fa tsikitsiky ihany koa président ny fiangavianay mpianatra za dia Séraphin ny anarako avy any amin'ny université any loatra mangoro anaiky sabarikadiny ny fangatako président mba araisinao manokana mihitsy ny président ny université sy ny mpizahay mpianatra tsy tambatra eto zany mba ho raisina dia ho fantatrao ny tena etaetanay fa ho teneninao lesy fa mety tsy voateninay eto lisy satria fony fotoana raha mety monsieur le président fa roa manarak'izay président iza marina moa ny tena tompona andraikitra ao amin'ny Mesi Presse
raha nisy tokoa ny tena tompona ndraikitra atao amin'ny Zypresse, monsieur le président, tsy tonga atao amin'izao tsika satria tokony voalamina tany any amin'ny université le iziny. Zany hoe misy fifampiresahana. Tena isoranay nareo président université, ray aman-dreninay ireo président. Fa mba hiangaviana amin'izay gouvernement hitsangana eo monsieur le président, amin'ny ministre ny Zypresse, mba hiangaviana mba tena olona ay fampiresaka aminay mpianatra monsieur le président. Fa roa manaraka izay président, tene mba ampio dortoir ny loatra mangoro, fa misy université manara-penitra amin'ny président, fa ampio dortoir fa tsy ampy an'izany zay ihany monsieur le président. De raisa tanandroa zay fangatana zay président, iona manokana aminao zay mpianatra eran'ny Madagasikara mba tsy soety le izy fa amiona. Merci président. Ombako manana ny teny fiarabana ifanantrika teny namana teo aloha, Jao Shima Rehery Mandimby, mpianatra mivoaka avy any polytechnique Votovorona, ary filoha mpitarika ny association mpianatra rehetra avy any amin'ny faritra Sofia eto Antananarivo. Ny aina ny zavatra iainan'ny mpianatra rehetra amin'izao eny Votovorona tompoko Andriamatoa Filoha, ary efa fantatrao amin'ireny hainao manjery eny ny olana fototra eny, efa tsy tany saiko tsony Andriamatoa Filoha. Fa manoloana le vaolana natolotra Andriamatoa Filoha teo mikasika ny amahana aingana ny jiro sy rano. Andriamatoa Filoha mampatonga ny mbola sarotry dia sarotry ny ahazahoanay jiro sy rano izay tena tsy mifanaraka amin'ny filanay satria raha jiro manokana mbola mitambatra amin'ny ligne électrique mankeny metra tosika sy nitasy ray manontolo Andriamatoa Filoha. Hanika mbola miankina amin'ireny zany. Ka mangataka Andriamatoa Filoha mba ataovy mitokana raha azo atao ny any ho an'ny Votovorona mitokana. Ary raha ohatra hoe manano saratra ny fomba fiasa amin'ny fanaovana izay Andriamatoa Filoha, ireo mpianatra ireo zavatra ianaran'zareo io atsoy ary enoya fa hain'zareo manao an'izany Andriamatoa Filoha, ataovy tafiditra anatin'ny ekipa manao an'izay izy Andriamatoa Filoha ome asa zany zahay manoloana izay zavatra izay. Dia ny rano mba angatana atao farak'izay aingana izay forage izay Andriamatoa Filoha sady efa hanitra no tsy maharaka ny source-ny rano izay sotroinainy Votovorona Andriamatoa Filoha. Mankasitraka indrindra tompoko. Miaraba monsieur le président, tsy alofana secrétaire général national ny syndicat triady ao amin'ny fahasalamana. Voany sida zahay monsieur le président, voany sida ny mpiasa amin'ny fahasalamana ray manontolo. Salaire insuffisant depuis des années. Tsy mba manana indemnité de risque zahay monsieur le président, nefa dia maro be mpiasa amin'ny fahasalamana maty tamin'ireny Covid ireny. Ny indemnité de logement nay monsieur le président 14 000 ariary fotsiny. Asa tsy haiko hoe tranona koa ve ny voalohany zany. Mba asio ny alignement de grille indiciaire monsieur le président ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra, mpiasa-panjakana rehetra izay mitovy fianarana aloha mba hitovy ny karamany. Ankoatran'izay monsieur le président, efa nisy boky napetraka anay eo amin'ny syndicat triade ato ambadika ato izy dia maromaro izy eo fa nifoteniko amin'izay teny foy izay. Ankoatran'izay monsieur le président, raha nampiasa anao androany dia hiady amin'ny tsirariny. Maro be ny tsirarina azo anay mpiasa ny fahasalamana tamin'ny Andriamatoa ministre teo aloha. Affectation 48 heures dia vita. Antso zay 5 farafahakeliny mpiasa ny fahasalamana niakatra fisarana tamin'ity taona 2025 ity. Raha mba mety monsieur le président tsy mila anazy tsony izahay mpiasa ny fahasalamana sy ny ekipany na ny dirikaby io na DG io. Raha izay ny aplan amina mpiasa ny fahasalamana monsieur le président dia mba mangataka aminao tanandroa izahay. Makasitraka tompoko. Miarahaba Andriamatoa Filoha, miarahaba antsika rehetra. Rafid président plateforme de l'économie informelle Soave. Ny manahirana ny vahoaka sy ny mampaharary azy dia ny fitabitro sy ny fagnabadoana ny vahoaka. Nitokana zava-bitanao tany Moronmania président, zava-bita maro. Ao amin'ny gara routière mpikambanao agnatin'ny plateforme mivoatra aby ny 200 olona. Nanao visite de courtoisie tagny amin'ny gouvernoranay dia niteneny hoe atero aty ny projet de société nareo fa homenanareo fitantanana ny gara routière. Tonga tagny projet de société, lasa n'olona anankiray, lasa ny mpitondra fanjakana ny gara routière, olona anankiray nefa 200 tokony hitantana azy. Mampalahelo anay izay. Faharoa, natao ny lalana mopera ny teny teo la avy any Moronmania dia avy any Mady.
Ambositra imady Kianjandrakefina 6 milliards 400 millions ariary ny teti-bidy ny tenen'ny ministra naovana azy. Amin'izao fotoana zao raha ataony kazy fa hoe pavé sy macadam, raha ataony kazy dia 3200 ariary isaky ny moelon anankiray. Nefa raha magnatitra moelon ny mpagnatitra vato dia 800 ariary, ny fasina 200 ariary, ny main d'œuvre 200 ariary, 1200 ariary zany ny moelon anankiray vita. Tombaritra azy ny entrepreneur 2000 ariary. Ça fait 2 milliards 400 millions ariary mahavita lalana, 4 milliards zany tombaritra le entreprise. Nefa hatramin'izao lalana sa vita. Zay le fagnabadoana ny diasa zany zay hoe tsy mahalala ninina ny vahoaka. Angatahana vahaolagna président dia mametraha ohatran'izao isaky ny faritra hilazanonina ny maharary azy. Vahaolagna faharoa mba teneno aminay amin'ny teherinyany ty hoe agnareo fanjakana veny tsy nagnome vola sa ny entreprise tsy nanao ny asany. Meo teneny ihany teo le tompona andraikitra ara-panjakana meny plateforme le izy. Nanohagnanao tamin'ny 2009 raha fidimaly diala no agnarako. Nihogna asika tamin'ny 2009 teny Ambosirositra. Le fita budget fitiavana ny lehibe indrindra ny litaniana mpanaovina anay. Rehefa avy eo efa nandeha tato anay tamin'ny madame Valérie. Ny volany lehibe indrindra ny valiny rehefa avy eo. Sotra tompo. Ya, manatra ny araba Andriamatofilo, miaraba antsika rehetra izay tonga manatrika etiko. Raha fanomezantsotsi oritiana ny anarako mpianatra eo amin'ny université Antananarivo manaraka ny lalam-piofanana fiarahamonina sosiologia, anisan'ny mpitarika fikambanana koa. Tonga dia itsiko angamba ny olana sy vaolana fa tsy olakolaka ntsony. Ny loha-hevitra antsika moa eto hoe fanomezana sehatra ny tanora ka nolazaiko voalohany dia ny eo amin'ny hoe fahalalana maneho hevitra. Misy an'ireo tanora namana mpiara-mianatra amin'izao izay mitaky sehatra toerana maneho hevitra izay nao ihany moa nolaza hoe kianjan'ny demokrasia ka miangavy aleo ajanona ny fandratrahana fisamborana an'ireo tanora izay hoe maneho hevitra mpilaminana. Izay voalohany indrindra. Manarak'izay miresaka ny hoavin'ny tanora, mino aho fa ny fototra izany hoe hoavin'ny tanora izany dia ny fampianarana. Mianatra ny anjery manontolo aka tonga dia itsiko ny olana matoa miditra any amin'ny hoe université mpanjakana fa ny fianakaviana sahirana ka olana fototra ny vatsym-pianarana. Voalohany aloha fahatarany fandoavana an'izany izay mbola iainantsika hatramin'izao miteny izao tara foana ny fandoavana ny vatsym-pianarana mpianatra. Fanarak'izay ny vatsym-pianarana dia efa tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana amin'izao intsony satria raha iresaka totanisa ho an'ny taona voalohany eo amin'ny 9,4 eo vatsym-pianarana. Raha jerena nefa izany na ny polikopy ampiasaina ao ampianarana ary tsy vitan'izany. Ny ankizy nefa mila misakafo, misy mila mandofo ireny, misy mandofo hatrany satria tsy ampy atsasaky ny ankizy no misitraka ny hoe sitem-pianatra. Dia izay no takina aminao Andriamatolo hoe fampiakarana ny vatsym-pianarana 100% mihitsy raha azo atao. Misaotra betsaka. Araka ny fandaminana moa zany dia ame ny fitenenanao amin'ny solitenan'ny iray aman-dren'ny ara-drazana izay mangataka fitenenana. Ramatoa princesse. Ya. Miarabanao Andriamatofilo dia miarabantsika rehetra ato amin'ity trano ity. Raha misy antsoantso dia manana ray aman-dreny dia ara-drazana izay satria tanindrazana ny resaka. Tsapanay loatra fa izahay dia tsy tokony mihitsy ny angina amin'izao. Ary voandroany maraina tonga avy lavitra ireto ray aman-dreny reto. Le teto anilako teto izao no diso satria tena reraka fa tonga teto vao maraina dia volony tena. Noho izany dia mihaino izahay any feo an'ny tanora tsy ny tanora ihany ary maray aman-dreny anay dia tsy mitanily izahay. Ny sosikevitra menay dia izay indray dia anome fa tsy angataka. Indreto izahay azo raisina
ifanoana ifanampy a amin'ny fampandrosoana miorina amin'ny sotoavina tena malagasy satria raha diniantsika ny obolana rehetrarehetra dia ataoko hoe mifony fahendrena ary namorona an'ireo a dia ireo efa taloha zay ny mahatanindrazana azy zany ka tsy maniry izahay a ny verena n'ilay ady natao tamin'izany fotoana izany a mba ampaleo tena nyty Madagasikara ity ny angatahanay zany a dia vonina ihany zahay a ny fanolo-kevitra hiaraka ihany koa amin'ny FFKM satria izahay a dia manerana ny nosy a ary miresaka mivantana ihany koa amin'ireo vahoaka rehetrarehetra dia makasitraka indrindra ary mampahery atsika fa dia Madagasikara fohy ny Janahary ho atsika rehetra izy ity ary araha mitantana fa tsy misy overina iray azy makasitraka tompoko dia mampahery atsika rehetra. Miaraba Andriamatoa Filoha, miaraba antsika rehetra ato. Ny tena koa filohan'ny fikambana sila malagasy ampisoaritra Darseny. Tena manaiky tanteraka ny fangatany Madame la Princesse. Tena marina tanteraka io a tsara samby ray aman-dreny mba anatin'izay a betsaka ny zavatra teresana fa tsy afaka fakafakana eto. Ny makasika ny zavatra iray a hitako tsy voateny teo makasika ny diso rano Andriamatoa Filoha betsaka ny elanelany eo amin'ny karama ny DG ny Jirama sy ny mpiasa ny Jirama nefany a zavatra tokony ho vitan'ny mpiasa malagasy ho lasan'ny vahiny tombotsoa antsika malagasy no tokony mandeha aloha zay vony ny hafa ka malahelo a amin'ny maha malagasy mahita zavatra ohatran'izany a na karama ana amin'ny société ana amin'ny Jeune France hita zany ka mangataka mba jerena ireny zavatra ireny a mankasitraka mankateny nasy tomboko eny ary iroso amin'ny tematika fahatelo isika Andriamatoa Filoha misy tianao ho ambara ve ao anatin'izay tematika numéro 2 izay ny hoe ny fahatanorana sy ny hoaviny maro dia maro Andriamatoa Filoha ireto olona izay mijoro amin'ny fandraisam-pitenena ireto ho toizitsika ve Andriamatoa Filoha ny fandraisam-pitenenana sa ya afaka mitondra ny hitahita angamba ny zavatra ny tenenina tao ny raisiko noto daholo moa makasika ny recrutement makasika ny fahadiovan'ny concours makasika ny hoe formation professionnelle makasika ny fampanananasa ny tanora makasika ny hoe fampodinan'ny mpianatra tany Maroc eo ihany koa ny fanaovana ny famerenana ny herinaratra sy ny rano eny anivon'ny université tsara fantaritsika foana angambany ho any olany ny olantsika dia isa-taona ito amiko zao ny atotatisa eo amin'ny 100 000 ka hatramin'ny 115 000 nisan'ny olona afaka baka ny tanora isa-taona nefa 50 000 fotsiny no afaka miditra eo anivon'ny université nitsika an'izany zany dia misy isa-taona dia misy farafakely ny 50 000 tanora tonga dia tsy anasa avy hatrany zany hoe tena olana goavana no iainantsika eto ao anatin'izany zavatra rehetrarehetrany rehefa avy eo indray rehefa tavavoaka ny fianarana araka ny teneninareo tao ny tanora mavita fianarana mivoaka eny amin'ny université dia tsy mahita asa mifanaraka amin'izay diplôma zay ananan'izy ireo zay zany ny antony ivoritsika ny fivoriana ataontsika androany dia tsy hoe hitanisan'ny olana fotsiny fa hiaraka andinika tsika hoe tiary ny vahaolana iraisana ary eniko ny teniny ianareo ray aman-dreny Sojabe Lonaka
ray aman-dreny ara-drazana ianareo afikambananao amin'ny silamo mba hoe nangataka ihany koa nareo satria efa firenena iara-manana izy ty dia hoe hiditra ao anatin'ny fandrafetana an'izay lalana tokony izorana miala any amin'ny fandaninana ny tetibola zay eo apetraka sy olanina sy ny lara-pamehana hiaraka ho rafetatsika ao anatina résolution anankiray tsy dinika fotsiny zany no ataotsika fanombohana ny androany fa itoy io any amin'ny CCI Centre de Conférence Internationale tokony voakao zany hoe makasika ny mpianatra makasika an'ireo fitantanana ny asa mandraray rehetra makasika ny jiro makasika ny rano reto ny résolution ifanarahana ary ministra zay apetratsika hitatana ny gouvernementa dia manao vely rano anatateraka an'ireo zay ny antony teneniko hoe ny ministra izay andrafitra ny gouvernementa vaovao dia mila ny tolo-kevitra avy any amintsika rehetrarehetra nareo mpianatra ihany koa miteninareo mba te handray anjara misokatra ihany koa ny fandraisana anjara tsy voatery ministra fa ny zavatra ho teneniko raha misy 30 ministra dia mba maka akizy 10 farafakeliny isaky ny ministère dia zany hoe mba misy tompona andraikitra telonjato mba mandrafitra an'izay fitatana an'izay zao ny zavatra ho ataotsika ny teny teo ny atsolotena ny mpianatra avy eny votovorona ny teninareo mila asa ny teninareo hoe tsy manana ny jiro mbola manana réserve ana parc solaire tsika eo alamitsika ny laminasa zany ao anatin'izay olo de groupe électrogène dia no ataotsika zany eny akatso eny votovorona sy eny amin'ny université hafa dia ho apetratsika eny ny parc solaire manokana ao amin'ny Jirama zany efa misy ambiny ao amin'le 50 mégawatt efa tonga ao dia mba ho autonome ianareo eny votovorona sy eny akatso ny ianareo mpianatra ihany no ho karamaina manampy ny mpiasan'ny Jirama mametraka an'izany parc solaire zany mba hahafahanareo mananakarama mametraka an'izany zay ny voalohany faharoa manarakarak'izay miaraka amin'ny resaka rano apetratsika ihany koa ny lamina afaka andro vitsy ihany koa zany dia ametrahantsika anaovantsika forage manokana miaraka amin'ny château d'eau manokana mba aleotena amin'ny fanananareo rano sotro madio miaraka amin'ny centre de traitement ny rano zay koa ny résolution faharoa résolution fahatelo makasika ny bourse zay nylazainareo teo andodinianao inona ny zavatra afaka ho atao ao anatin'ny résolution zay rahatsika any amin'ny miaraka amin'ny ray aman-dreny any amin'ny CCI amoatsika an'izany zavatra rehetrarehetra any ny zavatra tiako lazaina aminareo dia ty ny mpitatana ny fandimby mety tsy ny ankehitriny fa teo ny université dia tiako zavatra lazaina anareo satria rehefa tena many olana ho atsika mila jerevana ny olana rehefa milaza ry zareo hoe tia ny boursa ilainy reto nisan'ny mpianatra dia alefa any amin'ny compte ny université banque privée ny boursa ho anareo mpianatra tsy fantatrareo ny montant io fa ny tompona andraikitra amin'ny université ihany no mamoaka ny vola hoe reto ny vola ny voaka ary misy filohan'ny université teo aloha azy dia mampindram-bola mampanjana-bola fa tsy payeny ny boursa fa ampiasainy amin'ny hafa aloha ny boursa zany zavatra rehetrarehetra any zany mila jerevantsika hoe ahoana ny afahantsika manarina an'izany mba tsy hiverena an'izany tsony ary mba afahantsika satria rehefa manao économie tsika afaka atao tsara amin'ny mampitomba ny boursa omenanareo io tia ny zavatra ray mba tiako lazaina aminareo jerevo tsara tamin'ny 2021 tamin'ny 2021 46 milliards 787 millions d'ariary ny boursa voalaza fa omena ny mpianatra dia ny tena hoe andao digitaliseny io omena karta ny mpianatra tsirairay avy dia amin'izay fantatra hoe iza marina ny mandray ny boursa rehefa natao zay ozy izy nareo 29 milliards d'ariary ihany no ny boursa ny voaka zany hoe nana économia ana 17 milliards ariary zany itsika midika an'izay tokony hofantarina mazava zany hoe reto marina nisan'ny mpianatra mandray boursa fa tsy misy boursa fantôme
na ny fanodikodinana an'izany bourse zany a eo anivon'ny université tsirairay avy rehefa milamina zany mipetraka zany hitatsika ny zavatra anatsarana ny fanaovana ny bourse noho izany a betsaka ny zavatra ho ataotsika ametrakatsika ny ministra ny mikasika amin'ny formation professionnelle efa nyteneniko ombieny io fa atao ampabe maso am'izay moa ny zavatra rehetra manomboka zao hoe anangano centre lehibe angara ohatranyty isaky ny reny vopartany avy eo ataotsika isaky ny région zany mba ahafahana manofana ny mpianatra ahafahana manofana ny tanora na manam-pahaizana na tsy manam-pahaizana ary rehefa mivoaka ao tonga dia omena fitaovana zany any programme sy ny vision ako hoe fa ekeko hoe matetika ny olona mpiara-miasa amiko a tsy maharaka ny fahafainganam-pandeha ny zavatra fampandrosoana sy ny tetikasa tiako apetraka eto amin'ity fireneny ity zay ny anyvahantsika manomboka zao dia vonina mihitsy hiara hiasa amin'ireo rehetra miteninareo teo le raha naman'iny moa hoe mba teo ompan'olotsaina ay sisy teo mbola ova izy zao enao aveanao aty aveanao aty ty ranamanyty oloatra zao mihitsy ny ilaitsika miteniny zavatra tsy mety a ary tsy mikosomaso nefa manana hevitra mila tanora maromaro ohatranao a ho alaiko conseil technique ianao atao amin'ny présidence hitondra ny marary an'ireo tanora reo hitondra ny tenin'ireo tanora reo ary anaraka amin'ny fampanantenana zay ho atao hoe reto ny zavatra ho atao a dia mba hanosongozona ny ministra ao hoe ty mbola tsy vita ty mbola tsy atao a ary hitabataba amin'ny hainao manjery omena tvm mihitsy a hoe zao ny mbola tsy vita zao ny tokony ho atao vita vitatsika zany monsieur le président aza matahotra anao vitatsika zany zay no ataotsika ianao nitondra tenin'ny tanora ary ao anatin'ny commission sy ny comité a andrafitra an'ireo zay filan'ny tanora rehetrarehetra zay no ataotsika tanora ray zany no recruté a mbola misy tanora maro recruté-tsika zay vonina nampy ana anavitra nyity fireneny ty makasitraka atsika tompoko la sy tompoko vavy tsy atao lava ny resaka makasitraka andriamatoa pirenena tamin'ny famelabelarana zay nataonao teo a hiditsika zao a amina tematika manaraka iresaka makasika ny tontolo ny fandraharana raha ny zavanisy a teto amin'ny tantaran'ny firenena mialatsika misy adiniko kely a zafady alohan'ny idiratsika an'izay satria nisy resaka concours teo ny teneninareo zay le izy a ny ataotsika zany a dia andravitra ihany koa tsika satria ny ataotsika zao zany a tena hoe anova fomba famindro anova fomba fitondrana anova ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena tena ekeko mihitsy a fa nisy lesaka be dehibe tao ekeko mihitsy fa nisy tsy fiainona loatra nareo tanora tao ekeko mihitsy fa nisy zavatra maro natao lahara-pamehana fa misy zavatra tokony amafisina bebe kokoa noho izany makasika ny concours a mila hevitra avy any aminareo a ahoana ny anaovantsika ny hoe mba adio tanteraka ny concours apetratsika miaraka hoe rehefa misy ny concours a ametrakatsika eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ametrakatsika ny rafitra rehetra hoe mba tsy siny ny kolokolo intsony mba hampadio any concours a zao avy ny zavatra slamma apetratsika mba hampadio na ny recrutement na ny concours rehetrarehetra zay ny zavatra ho ataotsika dia arafitsika zany a ao anatin'ny feuille de route anankiray a zay rahantsika manao a sy manantanteraka ao anatin'izany rafitra ho apetraka zany dia ilaina ny solotena atsika tsirairay avy miteraka asa ihany koa zany zay afaka toisitsika amin'izay ny lohahevitra manaraka makasitraka andriamatoa raha ny zavatra efa niainantsika teto amin'ny firenena rehefa nisy olana sy savorovora ara-politika
nanomboka tany amin'ny taona 72 nandeha taty amin'ny 91 dia niibatrany ny arikarena ary potika tao anatin'izany ny tontolon'ny fandraharana. Ankehitriny tsika mandalo olana ny firenena. Tamin'ny 25 dia raha araky ny antotanisa manodidina amin'ny 213 milliards d'ariary ny vola very nandresany reny fandrobana reny. Olona manodidina ny 3 arivo no very asa. Ka ao anatin'izany ao anatin'izao resadresaka zay ifanaovantsika amin'Andriamatoa Filoha zao izay mitady vahaolana hitondrana ny firenena mankany amin'ny tsaratsara kokoa dia iresaka manokantsika makasika an'izay tontolon'ny fandraharana zay ary betsaka ny tompon'andraikitra zay tonga eto anisany olona voakasika tao anatin'ireny zavanisy ny aina nisy savorivory teto amin'ny firenena reny. Ka raha sitrakareo atomboka atsika ny fametrahana fanontaniana makasika an'izay tontolon'ny fandraharana zay dia iangaviana satria tsika rehetrarehetra samy te hiresaka amin'ny Andriamatoa Filoha daholo fa mba iangaviana atao fohifohy ny resaka ary mba tena hiresaka fandraharahana tsika ahoana ny fomba hiarovana ny asa fandraharahana ka atomboko ato amin'ny ray aman-dreny. Manao présentation dia milaza ny tsara angamba le victime ny tokony asantsika amin'ny teny le victime nireo inihetsika iny zay ngamba ny tsara tao aloha ny zavatra gnenan zareo tao anatin'izay ny conséquence na ny zavatra nisy tao anatin'izay ka raha misy olo-tena nireo tompona ny victime dia aloha ngamba n'izay ny tonga dia miakatra ety aloha amin'izay mba ao anatin'ny afaka eo ihany koa afaka eo ihany ianao na miakatra ety mety daholo zay mampety anazy. Misaotra tompoko na nome fitenena n'Andriamatoa Filoha isika rehetra manatrika etona manantitra ny arahaba laingo Radrimson solotena ny ireo izay niaran'ny fandrobana tao amin'ny Tanawater Front amin'ny Bodivona sy teny amin'ny centre commercial misy ny Super U eny Talatamaty. Tsy miafina aminao Andriamatoa Filoha satria efa nanao fitsidihana sy fidinana ifotony ianao nijery ny fahavoazana rehetra teny atoerana. Efa hitanao avokoa ireny. Efa nisy ny dingana izay niarahana tamin'ny ministera ny indostria sy ny commerce dia isaorana ny dingana izay efa vita. Samy manana ny etaeta ny ireo olona rehetra ireo tao ny very fananana ary misy ny nanana orinasa 5 amanenina izay avatrany dia rava ary dia asa maromaro no very tao anatin'izany. Misy ny asa fanarenana, misy ny asa famerenana ny asa zay natao teo aloha reprise na activité zany dia efa nisy mifangatana nataon'ny tsirairay. Ny iombonanay rehetra ngamba Andriamatoa Filoha dia ny fangatana accompagnement avy amin'ny fitondrana eo amin'ny lafiny arabola satria misy ny tsy maintsy hoentimanana anarenana ny trano sy ny fananana rava rehetra ary misy ihany koa ny accompagnement zay angatahanay eo amin'ny lafiny araketra dia ny allègement fiscal na exonération fiscale zany ho amin'ny taona 2024. Ao ihany koa ny fanantenan'ny tsirairay satria misy very asa marobe dia ny mba hijerena manokana ny mahakasika an'izy ireny. Efa any amin'ny ministera tompon'andraikitra moa ny mahakasika an'izay rehetra izay dia mino sy manantena izay tompoko fa dia horaisina tanana manokana ny momba n'ireo rava fananana ireo ary dia amaranako ny teniko tompoko dia misy ny fanamariana avy amin'ny sasatsasany aminay moa zany satria izany no mitondra teny eto dia ampitaiko aminareo eto hoe nandritra ny tontolo andro dia hita niatrana teny amin'ny Tanawater Front amin'ny Bodivona ny polisy sy ny miaramila sy ny zandary fa tamin'ny fotoana manokana dia tsy hita tsony izy ireo ny antony tompoko tsy fantatray. Mankasitraka tompoko.
makasitraka tompoko misy ihany koa ato a ny association des consommateurs dia raha mbola misy ngamba ny ireo victime aloha dia solotenan'ireo victime voaroba tsisy tsony tsisy tsony fa ariarina reo ny mbola misy ay ato ny misy afaka mandrosa aty koa le zay victime hafa tratran'ny fandrobana zay sy fandoroana ireny mba tiany mifantatra angamana hoe inona ny activité anareo dia inona ny zavatra simba sy voaroba tao anatin'izay zavatra nareo zay sy ny conséquence an'izay amin'izao zavatra misy zao miaraba Andriamatoflo miaraba antsika rehetra madame Ansonia no anarako tompony andraikitra voalohany ao amin'ny vondrona société anankitelo izahay société ETSI SARL PIM Madagascar dia Metaplasco voaroba tao anatin'le aliny 25 septembre ny société anay ny usine moa zany dia tena lasa daholo ny rehetrarehetra ny entana ny rehetrarehetra koa dia lasa ankehitriny raha mbola tsy mahita vahaolana dia tsy maintsy 70% mpiasa ao aminay no tsy maintsy ho voaroaka zay no andraisako fitenenana androany satria tanora maro no ireo ao arinako eo amin'ny 100 personnes eo zay ny mpiasan'ny société nefa 70% reo zany tsy ananasa manomboka amin'ny volana ambony raha ohatra ka tsy ahitana solution zay mangataka aminao Andriamatoflo mba hijery akaiky anay ary aingana dia aingana satria na za tompony andraikitra mbola averiko eto tanora nefa tsy matory andro manala satria depuis 2014 no niasa tao anatin'ny orinasa io ary nampisondrotra ny orinasa ho anankitelo ankehitriny nefa ao anatin'ny indray alina dia foana daholo izany rehetra izany sotranao sotranao ny victime manaraka le tompony victime an'le orinasa zay voaroba sy afaka miakatra enao koa victime misaotra betsaka Andriamatoflo miarabantsika jiaby manatrika eto Moustapha Nadji boka Majunga après Tananarivo Andriamatoflo Majunga tanana faharoa le plus victime indrindra tamin'ny magasin Mahabibo City amin'ny quartier misy anay Mahabibo ka zay Majunga monsieur le président reo jiaby ao reo maniry raha ohatra fa milamina tsara ity situation ity maniry zareo ifijotsoana Majunga any hijery tena olana fototra nazo an'ireo fa mipotika tanteraka économie Majunga satria rava magasin Mahabibo City ino Cosmos Super U maromaro ka reo monsieur le président tena maniry eo aminao vao nahita fa publication nao hoe andray olona iny nandefa message taminay anareo fahany io apitao président fa perte anay ato ary akoatra ny fandrobana monsieur le président mbola fandoroana fananan'olona koa ka isorana monsieur le président mpitany filaminana ta Majunga sy ny sécurité privée TV HFB no nampy ny mpitandro filaminana napandry fahalemana ta Majunga ka misaotra betsaka monsieur le président mitondra feo Majunga zaho eto raha vao milamina monsieur le président tokony mitsidika kely vahoaka Majunga satria potika na dia sy magasin siramamy sotema rava jiaby misaotra betsaka Andriamatoflo misaotra betsaka tompoko za zany librairie lecture loisir ao amin'ny tanà Waterfront dia tena hoe anisan'ny potika ny anay tsisy tsona ny boky satria pie daholo na misy ambony kely ary vao hitsakitsaka sy ny sisa dia natao angamba efa voatenin'le solotenanay fa amafisina zany satria tena mila voly zay tsisy ny géranton manko tsinona ny actionnaire leoko zareo tena hoe leoko zareo satria zay tompoka efa nisan'ny victime tamin'ny 2009 tao amin'ny Zoom da ve mifindra tao amin'ny tanà Waterfront dia tratra fandroany fa ny tena nampiko anisan'ny efa voateny teo le fangatana le resaka le hoe mba amoraina zany le findramam-bola le taux zéro efa nyteny any ianao momba an'izay fa mba hoe tanterahana zany le izy le plus tôt satria raha nyfanirinay décembre mba hoe mba mivoa le tanà Waterfront zao tsisy nininao
zany hoe zay zany zao tsisy botika sady tsisy entana ny tsisy botika ny tsisy vola dia miandry zany zay dia zay zany mba afangatana hoe mba tena hoe tanterahana zany le efa nitenena teo dia mifanampin'izay koa izy ataon'izay a tratra ny contrôle fiscal nenay zao eo misy 600 millions d'ariary ohatrany hoe zahay lefa manara-dalàna mbola ohatrany hoe zay foana zany na mbola potserina amin'le resaka contrôle fiscal dia zay zany mba angatana hoe aloha tsy asiana resaka taloha zay efa ny saina rehetra efa tena mitady zay hevitra hoe ahoana mbola ananganana satria betsaka ny very asa aloha zany tsy asiana toy antsony zany contrôle fiscal satria ohatrany hoe zao librairie a tsisy TVA ny livre dia tamin'ity taona ity koa tompoko nasiany loi de finance 2025 TVA ny livre tena niady tamin'izany zay tamin'ny nanomboka avril dia juin le izy fa report fotsiny izy zany ohatrany hoe mbola hoe mijanona eo fotsiny fa mbola tsy hainay zay loi de finance 2026 dia tonga tompo dia efa angatahanay zany hoe ny livre tompoka exonéré foana hatr'izay tsisy TVA misy antony le izy fa ngamba tsy détaillé an'izay fa tokony alala dia zay tompoka dia misaotra betsaka. Bonjour Monsieur le Président, Dr Ringe, je suis pharmacien biologiste, donc je fais des analyses médicales et je suis titulaire de la pharmacie du Roi, Tana Waterfront, qui a été complètement détruite. Donc je suis née, j'ai grandi, j'ai étudié et j'ai travaillé à l'étranger, donc je ne parle pas très bien malgache. Et il y a quelques années, je suis rentrée à Madagascar pour entreprendre et malheureusement, tout le travail de ces années a été détruit en quelques heures. Votre activité? Je suis pharmacienne. Je suis pharmacien biologiste, donc je fais des analyses médicales et je suis pharmacienne à la pharmacie du Roi, Tana Waterfront. Voilà. Et donc voilà, j'ai plus d'activité actuellement, mes employés sont temporairement au chômage. Mais je viens aussi ici par rapport à la population malgache, parce qu'il y a des médicaments qui ont été volés et qui se promènent dans la nature. Et aussi qui sont vendus sur le marché parallèle. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça a toujours existé en Bouillepou, et c'est quelque chose contre laquelle on n'arrive pas à saisir. Donc j'aimerais avoir de l'aide au niveau du ministère de la Santé aussi, pour sensibiliser la population, parce que les médicaments, ça peut devenir un poison si c'est mal utilisé. Donc j'en appelle au ministère pour sensibiliser la population à ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Faly miarabanao Andriamatoa Filoha, faly miarabantsika atao amin'ity efitrano ity. Izaho moa dia Antonio Razafy Mandimbina anarako. Izaho dia superviseur ao amin'ny Tsainamolina Kazomanga, izay ao amin'ny site misy anay zany a Plaza de la Fortune. Dia ny antony ijoroako eto maro le zavatra mahay ataoko moa tonga dia hoe tsy misy intsony ny azo raisina atao aminay na farany bitika indrindra ary. Ataoko mba efa nanidina teny fotony eny ianao ho anjery ny zavanazo anay, dia ny soloko tena eto zany a mba mangataka izahay ary miandrandra ny fijerena ny situation misy anay, satria maro izahay a mamelo mady aman-janaka manofatrano, misy aokam-body, misy mitaiza ray aman-dreny marary, dia mangataka fijerenareo fitondrana mahefa mba hijery anay a, dia mamerina fisorana sy fakasitrahana anao nandray a anay tety. Saotra indrindra tompoko. Misaotra indrindra Andriamatoa Filoha manome fitenenana. Za zany a solotenanay amin'ilay centre commercial le Colisée Tsiadana. Zay zany dia anisan'ilay victime tamin'ny 25 septembre io. Dia zay Andriamatoa Filoha mpandraharaha malagasy izahay ny ao anatin'io centre io, tena gasy daholo izahay ao anatin'io a, ary mampiasa olona eo amin'ny 100 eo izahay. Potika tsisy afaka nyraisina ny zavatra atao aminay, na nentanay tao ary a, na taratasy kely ary tsisy voarainay na ray. Ka tonga eto aminao Andriamatoa Filoha mitondra netaentanay ao amin'io centre le Colisée io, mangataka efa teto zay tamin'ny sabotsy teo niona taminao nidinanao any amin'io centre anay io, hatramin'izao nefa mbola tsy nandefa olona ianao na enao mihitsy ny hoe milaza hidinany. Ka mangataka izay Andriamatoa Filoha eto aminao eto zao, na vola hoentinay miasa androrenanay an'le
zavatra ny ainanay eo tena tsisy zay eto Andriamatofiloha ka mangataka aminao izay mba hijerevanao anay Andriamatofiloha. Sotra tompoko. Miaraba mpanajana Andriamatofiloha dia miaraba antsika rehetra. Mpandraraha madinika amin'ny sehatry ny télécommunication izay avy amin'ny district Nambohidratrimo Andriamatofiloha dia expert ihany koa amin'ny administration publique ny tenako tompoko. Malahelo Andriamatofiloha satria ireo tanora zandry izay nandray fitenenana rehetrarehetra teo dia mangataka asa avokoa, tsy misy te hamorona asa. Monsieur le Président, victime aho izahay teo Akazomanga avy naka entana teo Andraharo. Sanatria tsy hangataka aminao Monsieur le Président, fa noteneniko anao inona no ataoko azoko anampiana anao amin'ny famahana zao olana eto amin'ny firenena zao Monsieur le Président. Raha izay. Faharoa, manana zandry be ny tanàna ao mahitsy Monsieur le Président. Mepotika ny lalana, mesimba ny lalana. Manana moyen ny commune ahafahana manao an'le lalana. Indrisy anefany tsy avelany eo amin'ny ministère ny travaux publics izay Monsieur le Président, ny commune anamboatra an'le lalana fa hoe tsy asanareo commune izany fa asanay aty amin'ny travaux publics. Malahelo izay Monsieur le Président hoe tompona andraikitra ndray andraikitra ve no tsy omentsika lalana. Zava-misy zany Monsieur le Président. Faharoa Monsieur le Président, mampalahelo ahy ihany koa, maniry teo magistrat, maniry teo administrateur civil, maniry teo colonel, maniry teo général daholo le tanora zandro. Za kosa Monsieur le Président milaza aminao fa maniry ho atosikitsika ireo tanora reo Monsieur le Président, anangana orinasa madinika Monsieur le Président, ampandroso an'ity firenena ity. Efa nitsidika firenena maromaro Monsieur le Président, tsy teny aminao fa tsy Chine. Panety Monsieur le Président ny diraka tao Chine nanety fa naterany nody tany amin'ny hôtel nydika fa tobile vaovao électrique vidinany amin'ny concessionnaire no anaterany le panety Monsieur le Président, za hoe tena lavitra an'izao ny any Madagasikara. Andao Monsieur le Président hijerentsika hevitra anohanana andreo tanora reo anangana orinasa madinika fa tsy sedraina amin'ny etra. Milaza aminao Monsieur le Président fa mafy ny atrehan'ny orinasa madinika. Orinasa telo zay natsangako meko ny ralako meko ny havako fa hitako ny fitarainana Monsieur le Président. Vaolana manaraka ihany koa Monsieur le Président, jereo ny any ambanivohitra Monsieur le Président. Manam-pahefana ny ambanivohitra Monsieur le Président, tena mampijaly vahoaka. Fona aminao raha hiteny amin'ity. Tompona andraikitra ny filaminana, za tsy hiteny hoe polisy na gendarme na miaramila, fa zao ny langazy ataondreo ny ambanivohitra. Ianareo aza miompiompy mihoatra ny ray na roa fa tsy voarinay fa tongavany dalo aty nareo dia very tsy vitanay niaro anareo. Aiza tompoko nisy an'izany Monsieur le Président? Mba hijereo vaolana Monsieur le Président ny any ambanivohitra, tsy afaka mamboly vary ny ambanivohitra, tsy raha tambary tokony ambolena vary indroa isa-taona, zara raha indre mandeha sisa satria tsisy fitaovana hoentina miasa. Amaranako ny teniko Monsieur le Président dia makasika an'izao korotana misy eto amin'ny firenena sy ny grève zao. Tena fo madio Monsieur le Président ny iresahako aminao ary tena isaorako an'Andriamanitra. Raiso ireo tanora Gen Z, tena raiso ireo Monsieur le Président, dia reso mitokana. Fa sanatria mivavitsika io manao combat contre fantôme. Tsy fata, za manokana aloha tsy mbola nitolona teny akanjana indray mandeha Monsieur le Président, fa za manaraka miombon-kevitra amin'le jiro sy rano, miombon-kevitra amin'ny ary tsy jiro sy rano ihany ny olana eto amin'ny firenena Monsieur le Président, fa tena maro be. Tena miombon-kevitra, raiso ireo Monsieur le Président, dia reso mitokana mihitsy, tena reso mitokana mihitsy fa manao combat contre fantôme tsika tompona andraikitra, iza marina moa ny adivantsika ity. Mihitatra ohatran'ny sima misika izy Monsieur le Président. Mihitatra ohatran'ny sima masika. Mankasitraka indrindra tompoko dia ho tahin'Andriamanitra. Ya. Raha tsisy victime ntsony ngamba zay victime ny orinasa, aleo le victime ny orinasa ny teny aloha mba ahafahantsika mame an'ilay solution aloha mba tsy voana ilay resaka. Ho an'ireo zay potika sy rava fananana tao anatin'ilay 25 iny zany na 26. Ay, alohako madama dia aveo ianao. Ramatora Kemba, mpitataranganana lalànana mpanoratra maison d'édition, manana maison d'édition ihany koa no sady scénariste manoratra zany. Victime ny
espace loisir atao amin'ny tanao waterfront victime directe zareo satria mahay avy hatrany ny boky ny trano sy ny fananana rehetra fa izay éditeur ihany koa tao ambadika izay victime tsisy nahita ny tomady tany ambadika tany fotsiny satria izay ihany koa miara-miasa amin'ny zareo zany hoe misy ihany zany a ny fahavoazana dety aminay mety tsongeza toy ny azy fa misy fiatraikany ao anatin'izay zay zany aloha ny joroko voalohany teto hoe victime dia tafiditra tety amareny ana le resaka rano manana sosikevitra maika be ako mety ho vitan'ny olona vetivety taloha tamin'ny andro fahiny a tsy nisy an'izany hoe hydrologue zany teto Madagasikara ny olona malagasy mahay rano miondrika amin'ny haino tany izy a dia mahafantatra hoe eto misy rano atsoy reny olona malagasy any fotony reny a dia appui izy amin'ny forage atsoy ny ministère amin'ny santé a anao ny filtre sy ny sisa mba hahafahana misotro rano madio maika dia maika tsy ela zany fa rehefa miteny fotsinareo hoe pahay rano dia efa mety ho afaka amin'izay zay zany aloha ny hevitra atematemaka le izy nefa fantatro fa akaiky dia akaiky a afaka ampiasaina isam-boky tany ozy izy le namantsika teo fa ataontsika isaky ny commune raha ohatra ka tsy ampy ny budget somary lavalava le soratra tsy ampy le ray minitra dia zay zany tena fangatahako hoe le resaka rano mba jereo a atsoy tsy mantso hydrologue fa tena atsoy mihitsy le olona eny fotony mahay rano zay filazantsika anazy hoe olon-drano miaino amin'ny tany izy dia fantany hoe eto misy rano na etsy dia foreny iny a dia atao aingakaingana aloha zany mba hahafahantsika amin'ny resaka rano resaka tanora izahay artiste ny artiste moa zany fahalalany olona anazy le olona mihira fa izahay mpanakanto any ambadika kely any tsy misy mahafantatra mpanoratra film dia le mpilalao film mifantatra fa izahay mpanoratra tsy isy mahafantatra izahay koa tompoko isan'ny victime fa rehefa nakao amin'ny ministera ako ny ametraka hoe matianina dia nataony zareo fimezana hoe mpitantarangano matianina tsy dia izay le olako fa asiana rafitra mihitsy koa mba ampisiny satria zay nge mamorona asa ho an'ny tanora ny artista ny mpanoratra ny resaka film sy ny sisa fa tsisy mahita dia izay rafitra izay mba hangatahana hoe ajoroy a mba hampamatianina anay makasitraka to ya faranantsika angambany aloha le satria le victime matetra ny tsy voavahantsika lasa mivoana amin'ny resaka afo sika satria ny sujet par sujet voalohany indrindra mitodika manokana aminareo tompona orinasa tena fantatro a ny olana saidrainareo indrindra ny tebiteby izay anananareo mpiasa eo anivony ny orinasanareo satria maro amin'ireo orinasa ane zao no tonga dia licencié na nanajanona anareo mpiasa araky ny tenen'ny ministère dia 217 milliards ariary 217 milliards ariary no recensena hoe perte lasa lavenina maia sy ny fandrombana nisy noho izany tsy maintsy hijery vahaolana miaraka tsika fa ao anatin'ny lehilahy minasa hitako eto ny lehibe an'ny sim ao ihany koa ny gem sy ny fivipama ianareo rehetrarehetra tokony toizantsika le fiviriny ny zavatra atao zany dia tsotra ny hoe jerevi tsara nery zareo indrindra eto mitondra mitodika amin'ilay tanora jerevi tsara ny vokatra ilay etsika nataontsika tsy ratsy akory ny fitakiny fa ny ataontsika hoe ny liberté d'expression dia ny fahafahana maneho hevitra fa mifanajana ihany koa ny hevitry ny hafa tsy ny olona rehetra akory no te hidina an-dalambe fa misy hevitry ny olona hafa koa te hiasa te hianatra tsy tia korotana zay ny hoe mila mifanaja zany ao anatin'izay ny fitakina raha misy ny fitakina andova any iny fa jerevo ane iza zany zao no ataontsika tompona andraikitra anarina ny fanarenana ny reto orinasy reto iza zany no ataontsika tompona andraikitra amin'ireo zay veriasa rehetrareto zay ny tenentsika hoe tsy maintsy ny fitondram-panjakana ihany zany ka za mitodika aminareo manokana ny hoe ary zay ny teneniko anareo tanora mora ny mandrava fa sarotra ny manangana jerevi tsara nisy ny etsika teto tamin'ny 1972 ny greve ny mpianatra betsaka ny zavatra potika
betsaka ny zavatra may fa singaniko hay fotsiny ny hôtel de ville n'Antananarivo no ny etsika natao tamin'ny 72 zany no may ny hôtel de ville teto Antananarivo e fa enina amby 30 taona taty aorina be ny tanàna ny tena koa izy zao hoe hoarenina itsia hôtel de ville ity eritreretinareo ve hoe 36 ans aty aorina zay ny tsy aneketsika kosa hoe oka kosa re miangavy mitalao oka zay a ny fanampitehana oka zay a ny fandrombana satria sarotra ny anarana mbola ivaky loatsy ao tsika hoe ahoana ny anampinana reto orinasa zay a podiky reto tsy maninona ny anany pitehanareo tsy fantatra hoe afaka firy taona voavoarina tsy afaka miasa tsony ny orinasa ray manontolo ny masinina ray manontolo podika may ary tsy aveniko anareo fa latsaka ihany ny ranomaso rehefa tonga tao fa zao ny avy hitako ihany fa nijerevantsika hoe ahoana reto olona PDB izay tsy afaka melona tokatrano maro intsony 2000 mihoatra 2 ny mpiasa mivatana very asa ankehitriny noho izany mitodika anareo inona zavatra ho atao marina nangatanareo tao voalohany a dia zay ny mahatsara an'le firesahana tsy amiko aloha tsy rarany mihitsy aloha le hoe boky dia asiana TVA tsy possible zany nefany a ny mividy boky a rehefa lafiko mbola ampitomboana indray ve dia ho jerevantsika amin'ny loi de finance zao ihany ny anafoanana zay TVA 20% zay aloha ny voalohany faharoa ho anareo orinasa rehetra zany efa niteneniko ianareo mba mila ny lista ny mpiasa miasa eo amin'ny miasa mivatana eo amin'ny orinasa anareo zany miaraka amin'ny déclaration ny CNAPS sy ny karama raisin'izy ireo dia mba ho jereva amin'ny fitondram-panjakana hoe inona ny afaka anampiana anareo faharoa dia le hoe omena findramam-bola tsy misy zanabola taux zéro zany zany hoe misy zanabola efa niresaka tamin'ny banque zay fa ny zanabola zay tokony ho alohanareo zany dia ho raisy ny fitondram-panjakana fahatelo indrindra ireo orinasa salatsalany dia ho jerevanay hoe inona ny fanampiana afaka ataon'ny fitondram-panjakana mba ahafahana manarina fakak'izay aingana ny orinasa zay sahaninareo sy tantaninareo fa efatra makasika ny déclaration jerevanay zany ny déclaration nataonareo dia hoe conteneur sy entana ohatry ny ahoana ny ampidirinareo nandritra n'iny taona iny dia ny équivalent ny entana nafaranareo mandritra ny herintaona dia ho raisitsika ny décret tsy mandoa douane nareo tsy mandoa taxe tsy mandoa TVA mba hahafahanareo manarina ny orinasanareo fa dia omena exonération totale ny entana zay ho ampidirinareo mba hahafahanareo manarina aingana ny orinasa zay podika sy rava tao anatin' reny zavatra nataonareo rehetrarehetra reny zay ny zavatra afaka valiana tao anatin'izay ny fanatanterahana an'izay dia mamangataka aminareo misim amin'ny fivipama miaraka amin'ny ministère ny industrie sy ny commerce ianareo rehetrarehetra mba mandrafitra an'izay hoe mila sary zay mba tsy isinny ihany koa ny fanararotana hoe tia ny zavatra teo aloha tia ny zavatra ankehitriny ny sary zany reto ny zavatra potika reto ny isan'ny mpiasa dia manao ny évaluation an'izay tsika dia tonga dia maka fanapa-kevitra farak'izay aingana ny fotoana mandeha efa amin'ny enina izao nareo ihany koa tsy afaka ho tazonina ela fa dia faraparanantsika angambany ao anatin'ny tematika farany ho anareo zay aloha angamba no alamin'ny mpandamina inona avy moa le tematika tianareo resahana ny société civile angamba n'izy ny société civile
Société civile, mikarana société civile. Ny société civile nomena fitenenana mikara reto. Ray aloha zay aloha dia aveo resaka kolikolytsika. Ameo micro. Ameo micro kely, société civile. Edoko. Zay Lucany anarako avy amin'ny ONG ary membre ny co-justice na coalition justice sociale. Izay dia tsy mila place aloha raha ohatra hoe izay no resaka. Faharoa manaraka an'izay nisy taratasy nomeny maître Marianao tamin'ny Sabotsy dia nisy resaka tao anatin'izay zavatra izay hoe resaka zon'ny ankizy tao anatin'ilay izy zon'ny olona rehetrarehetra amin'ny resaka pression ataon'ny miaramila mandritry n'ilay fanaovana ny fandaminana hoe mitafahoatra ilay zavatra ataony zareo. Zao nefany Sabotsy ilay izy nomena alatsinainy dia efa miverina le toe-javatra. Forme ana kolikoly zany fahitana anazy. Resaka kolikoly ihany koa ny resaka sehatra maro be da be eto ty Madagasikara ty na kely indrindra na lehibe indrindra dia ahitana formana kolikoly daholo. Na polisy eny an-dalana manaka an'izany na ny ana birao-mpanjakana zany dia kolikoly daholo. Ny kolikoly nefa dia anisany zavatra anankiray izay tokony code pénal satria no hitsarana ny olona izay manao kolikoly. Ny antony dia zao tsy olona vitsy no simba mandritry n'izany kolikoly zany fa olona maro. Amin'ny resaka justice fotsiny ohatra ao anatin'ny ao amin'ny fitsarana dia misy olona voaheloka noho ny tsy fananana vola azo anaovana kolikoly. Sarotra be zany situation zany ary tena olana. Noho izany ny co-justice dia mijoro pression ho an'ny izay rehetra mipetraka ao anatin'ity saizy ity. Na ianao zany eo na olona hafa ny eo dia ny co-justice dia pression ho anareo mba hahatonga ny isin'ny zo ho an'ny rehetra satria izay mahakasika ny zo ny olona rehetra ankizy manana fahasembanana vehivavy sy ny rehetra. Sora toko. Faly marahaba ny Andriamatoa Filoha, faly marahaba antsika rehetra. Nomena Rafidy Saony anarako avy amin'ny HWPL Madagasikara sady atolok'anty no azavaiko. Ny HWPL moa zany dia miasa ho an'ny fiadanana na ny fandriampahalemana mihoatra ny tsy fitoviana sy mety hoe fahasamihafana tsirairay. Dia anisany nisy olana be dia be ny resahantsika teo dia miteraka tsy fandriampahalemana izany na ny kolikoly na tsy fanajana ny fahasamihafana eo amin'ny tsirairay, ny tsy fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny toerana izay misy anazy dia anisany mahatonga tsy fandriampahalemana izany. Izay indrindra moa zany ny antony hitondrako an'iny proposition de loi le izy misy ny déclaration de paix et cessation de guerre izay karakarain'ny HWPL izay ONG maneran-tany moa izy io dia efa voasoratra ao tompoko le volavolan-dalàna izay efa eo anivon'ny Genève ihany koa moa izy amin'izao fotoana izao fa mangataka izahay mba ahafahantsika miara-midinika isika rehetrarehetra tsy manavaka nizaniza na ao fitondrana na isika rehetrarehetra amin'ny resaka lalàna fanabeazana ny resaka fiombonana raha-pivavahana vo resaka ao daholo zany rehetrarehetra zany tompoko dia mangataka amin'ny varavarana izay sokatra tompoko sotra tompoko. Manasa antsika ampanajana mba hanarika ny lamina ny atao rinato dia somary alalahana kely ato amin'ny toerantsika. Zao mahakasika an'le société civile teo za zany dia manasa ny société civile rehetra satria société civile no afaka miaraka mandrafitra anylamina sy ny fiarahamonina raha mametraka eto amin'ny firenena ka mangataka ny société civile andamina n'izao andrafitra n'izao dinika izao hitondra an'izay manomboka rapitso moa zany dia efa andamintsika ny laminasy irahana amin'ny FFKM irahana amin'ny société civile mba ho balize mba hametraka ihany koa ny fanovana ny fitantanana ny firenena ao anatin'izao ao anatin'ny fienona ny tena etaeta sy ny filan'ny vahoaka tsirairay avy betsaka nareo reto ny tehiteny fa
ny mpampianatra ray zany misolo tena ny mpampianatra ray ray mpampianatra aoa alefasa misaotra betsaka monsieur le président nanome ny fitenenana madame Arlia mpampianatra sefizapy efa ho abetavo dia sady présidente ny association mamafitya dia solotena mpisitraka tranomora ihany koa ao Atsirabe ny marary anay mpampianatra président ny mpianatra aloha iny efa voakarakara satria efa nahazo trano fianarana ny sitraka fitaovana nahazo kantina scolaire akasitrananao manokana izany président fa ny mpiasa amin'ny fanabeazana président raha voan'ny sida mpiasa amin'ny fahasalamana dia tena voan'ny kansera zay mpampianatra président hatramin'izao izahay dia mbola 70 ariary ny volanjaza dia mangataka izahay président mba hisitraka an'le indemnité de logement 203 zay nedivan'ny ramatoa minisitra mba hisitrahanay dia mangataka koa izahay président satria amin'izao fotoana zao mampalahelo dia mbola misy mpampianatra mandray 2 alina isam-bolana maître fram président ary reo dia maître fram nandritra ny 12 taona nandritra ny 12 taona zany izy dia zay mivola raisiny zany hoe mitambatra isa-taona io dia 2 hetsy isa-taona dia mangataka président mba hisin'ny recrutement ho amin'ny mpampianatra fram mangataka koa izahay sefizapy mahazo moto mpiasan'ny fahasalamana zahay tsy dia tia grevy mahazo moto mpiasa amin'ny fahasalamana président dia mangataka izahay sefizapy mba hosoloana ihany koa satria moto efa tamin'ny androny président Ravalomanana ny moto anay eo dia mba tianay azo souvenir tsara tare tsara be avy aminao amin'ny fotoana itondranao zao satria ianao milaza fa tsy hirotsaka trony dia mba tia azo souvenir koa izahay sefizapy mba azo moto monsieur le président sotra to miaraba indrindra Andriamatofiloha dia ataoko fohy le fohy dia misaotra mifandraisana madame anitra présidente ny délégué mpivarotra eo amin'ny tsena Alakamisy Mahamasina tompoko tonga dia omeko anao statistique 3774 nisanay mpivarotra eo amin'ny tsena Alakamisy aloha tsika mieno tsara safady indrindra solotena zay miteny zany dia ny zavatra misy Andriamatoa président zao moa zany zay zao dia anisan'ny atao hoe victime no le grevy nanomboka hatramin'ny 25 iny zany nisy mpivarotra teo Mahamasina voaroba ny lamba nataon'ireo mpanao grevy mialatsiny mpanao grevy zany mpanao fihetsiketsehana hatramin'izao hatramin'ny rapiso mitaintaina mpivarotra tsy mivarotra tsony nefany eo amin'ny tsena Alakamisy Mahamasina io maro ny fianakaviana mivelona eo sy olona miasa eo amin'ny fivelomany amelony vady aman-janany raha izay faharoa manaraka an'izay teo alohaloha teo Andriamatoa président misy feo mandeha fa hofoanana tsena Alakamisy Mahamasina makaiza zany izahay 3774 inona mesure d'accompagnement raha misy zany rehefa manontany lehibe an-tsena alatsiny fa tsy afaka nolona anarana Andriamatofiloha natỳ aminareo ty amin'ny présidence no miteny hoe hofanana ny tsena Alakamisy Mahamasina manaraka an'izay misy an'le projet hoe piaza ohatrany hoe amin'le tsara le tetikasy le andaminana le resaka rano Mahamasina dia nandeha koa feo hoe rehefa manomboka io tetikasy io dia foana tanteraka ny tsena Alakamisy Mahamasina makasitraka Andriamatofiloha misaotra tompoko ya misaotra anao zao araka ny teneninao teo ny tseny tsika ho dia araka ny teneniko foana hoe ifamelona fa tsy famono noho izany zany resaka mandeha sy midina zany hoe foanana ny tsenany Mahamasina dia afaka matokona nareo fa tsy hamono anareo izay donc tsisy tsena ho foany zany tsisy tsena ho foanana zany fa afaka mivarotra nareo ary ny faniriana azy dia mba hiverina farak'izay aingana ny filaminana mba hahafahanareo miverina amin'ny fivelomanareo araka ny tokony ho izy makasitraka anareo le mpianatra avy any Mormanie ya makasitraka nanome ny fitenenana monsieur le président
Monsieur Belazaina avy amin'ny fikambanana Farimbona avy Moromania. Fa noho ny fampiatsoana za miasa amin'ny fianaratsoa dia nandeha aty aho no fitiavako ny fitoniana. Nandô frais de mervis de mialigna miampy ny chambre zay atoriko ato androany aligna no fitiavako ny fampiresaka aminao. Monsieur le Président, sa fotoana fampielezakevitra koa izao Monsieur le Président, nanomboka 2019 anao a nanao fampielezakevitra foana indrindrindrina mahakasika ny jiro soranao ny akoatra zay sao resahako. Fotoana ny asa zao ary telo taona sisa dia ho tapitra mandanao Monsieur le Président. Ka izao no hafatra anisan'ny olana fototra amin'izao grevetsika zao a dia ny resaka tsy fampianoana. Izany hoe raha fitinina dia izao tsy haiko na jamba ianao Monsieur le Président tratran'ireo média maro samihafa izay saika nalainao namana aby ny mass média eto Madagasikara audiovisuel io a dia tsy misy afa-tsy ny mihirahira ny momba ny anao sy ny antoko politika misy anao ihany nao anatin'ny média dia tsy mahita ny réalité anao. Faharoa manaraka zay koa Monsieur le Président, anisan'ny manimba ny fitantananao ihany koa ny fisiana olona maro be agny amin'ny arena agny manao compte fake izay manakona ny réalité eto Madagasikara ny fahantrany malagasy ka zary tafatatrao zay. Fahatelo ihany koa Monsieur le Président, reo tompony andraikitrany ifotony raha ohatra anao zao andeha amina toerana anankiray dia mandaingy aminao izy mody amboamboariny aby mody tapenana ny goudron diovina ny tanàna dia anao mieritreritra ho milamina ny tanàna Monsieur le Président. Izany no ataon'ireo tompony andraikitranao agny amin'ny faritra tsirairay avy reo ka isaorana anao sahady ny niteny teo hoe ho raisina fanapahan-kevitra momba an'ireo mpitondra ny ifoton'ireo ary nampangatagny anao tamin'ny fotoan'androny. Omena an'izany ny gouverneur isaky ny faritra ary nomenao fetra izy ireo hoe tsy maintsy mahavita saika na 4 kilometra izay pavé isaky ny commune 10 kilometra isaky ny commune ary milaza anao fa tsy misy commune ho adino mba misy suivi ve zany manao an'izany tokoa ve reo gouverneur reo misy ve zany zavatra zany. Ka zao Monsieur le Président fititindry satria ny fotoana fohy maro ny te resaka foano i projet présidentiel io fa omeo an'ny ministère ny teti-bola zay tokony hanaovany azy dia magnara-maso ny ataony aty atapony. Faharoa ihany koa foano i secrétariat d'état io fa safantatra inona ny antony ary ohatsy mahalala io ny secrétaire d'état na iray ara safantatro nefa zany dia andaniana volam-panjakana mivangongo atao amin'ny présidence ny teti-bolam-panjakana tompoko sy mipaka hatrany fotony ka zay mba hetahetaponay vahao ny olana mba hisian'ny fitoniana hanangana gouvernement vaovao anao zao rehefa avy eo mba hisian'ny fitoniana satria tsy hasangana fotsiny io fa tokony ho ekeny be sy ny maro ino ny prime ministre dia efa igny izy raha ny tena marina tokony consensus fa izao mba hisian'ny apaisement ary zay ho any andehanako aty filaminana jerevo akaiky ny approche ary ianao rehefa mikabary aza mikabary ho an'ny mpombanao fotsiny ary aza mikabary ho an'ny mpanohitra fotsiny fa mikabary ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ho an'ny mahafiloam-pirenena malagasy anao sotra tompoko. Ya izy faraparantsika miarabanao ndre mato filoa miarabany vahoaka malagasy za zany a mitondra teny amin'ireo bakarte sy ireo stagiaire tsy mety recruter mihitsy. Ohatry na manokana zao za nanao stage tao amin'ny finance ary mbola ao a nandritsy ny 3 taona atao tsy nandray karama nefa miditra ny 8 mirava amin'ny 5 ariva heure de pause 30 minutes hatramin'izao tsisy na ny ariary ary ahoana momba an'izay président. Faharoa manarakarak'izay vaolana no arosiko président raha sarety no taingainanao miala eto Antananarivo makany Mazenga mety adiny 4 anao vao tonga any ary raha 4 raha no taingainanao eto makany Mazenga mety adiny 4 anao tonga any ary raha avion kosa no taingainanao eto makany Mazenga adiny 4 anao tonga any. Tiako tenena président mila tanora ianao tsy ilaina tsony ny sarety amin'izao ary tsy ilaina tsony reny 4 reny fa aleo le tena mahavita azy no alaina président rehefa samiaka ihany sotra tompoko. Ya zao ny teneniko anareo ny voalohany aloha betsaka zay zavatra efa voalazy zay betsaka ireo zavatra noresahantsika androany teto zay ary misy ny secrétaire atao mandray ny noty rehetra mba amondrona ny zavatra tokony ataotsika ny zavatra tantrana petratsika dia ny hoe ametraka vahaolana iraisany ametraka vahaolana
irahana ahafahantsika manova ny fomba fiasa ka ny andro miarivo tsy ho vita ray andro tsy ho vita tapakandro ny dinidinika sy ny tafo fa eto zany dia misaotra mankasitraka makatelina nareo tsirairay avy izay tonga teto naneo ny hevitra akitso-po ary eniko izy reny ny zavatra iraritsika sy zavatra efa voalaza teto dia ametraka ny draft an'izay tsika ny zavatra zay voalaza teto dia tonga dia ho apetratsika vetrany ny tetiandro zay ametrahantsika anatanterahana an'izay zavatra rehetrarehetra zay misaotra anareo ray aman-dreny misaotra anareo mpianatra misaotra anareo syndicat misaotra anareo teo anivon'ny fandrarana iray manontolo nareo olon-tsotra ianareo tanora tonga nanatrika an'izao fotoana izao mila miray intsika mila miray fotsika mila miray feotsika fotoana ny fananganana izao fotoana ny fanorenana fa tsy fotoana ny fampisarahana tsy fotoana ny fanakorontanana tsy fotoana ny fanombana fa miaraka isika rehetrarehetra anavitra nyty Madagasikara tia misaotra tompoko lahy makatelina tompoko vavy